Ankafaliana tanteraka no androsoana indray ao tokantranonao tompoko lasy tompoko vavy amin'ity alarobia alina ity toy ny mahazatra fotoana ifanomezanao amin'ny fandaharana sahila zao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS amin'ny onjam-peo ny MBS. Misy ihany koa ianareo izay marobe manerana nosy manerana an'izao tontolo izao manaraka an'ity fandaharana ity amin'ny alalan'ny tambazotra tolorana ny araba mampirarotso avokoa isika rehetra. Toy ny mahazatra rahako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna ny fandaharana dia faly indray isika mandray ny namana Clémence raha nirina tonga soa ato anaty sahila sao. Miaraba Clémence. Ankafaliana no irabakanao namana Lilira Faralahy dia mirabantsika rehetra ihany koa manaraka tsy tapaka ny fandaharana sahila zao eto amin'ny MBS TV sy MBS Radio isaky ny alarobia alina tahaka izao dia manasa antsika tsy hisaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany amin'ity alina ity toy ny mahazatra dia hanomboantsika isataratsika ny fandaharana dia anaraka fanadihadiana isika rehefa aveo kosa horaisintsika ny vahiny ny fanadihadiana izay isataratsika ny fandaharana amin'ity alina ity namana Lilira Faralahy iresahantsika indrindra mikasika ny fanehoan-kevitra izay nataony ny Ramatoa Taliana Kabinetra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'izany indrindra no nilazany fa dia hoe tsy ilaina ny resaka fikonan-doha politika izay takin'ny akamaroany ireo mpanao politika amin'izao fotoana izao na ny antoka MMM raha ny Malagasy miaramiainga izay niara-dalana tamin'ny fitondrana dia isany mitaky ny isiny izany fikonan-doha pirenena entina mahana sy anomanana izany resaka fifidianana izany fa dia iny moa no renesintsika ny fanehoan-kevitra izay nataony ny Taliana Kabinetra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika fa dia hoe tsy ilaina izany fikonan-doha politika izany resantsika misimisy ao anatin'ity fanadihadiana ity mialohany resantsika ny vahiny rehefa aveo. Misy karazana fikonan-doham-pirenena no tanterahana teto Madagasikara ka afaka tohizana na atao atoka mahakasika ny fiainan'ny Malagasy fa tsy fikonan-doham-pirenena politika hoy ny mpitondra teny fiainan'ny Repoblika androany. Fa raha toa ka resaka concertation politique ilay izy araka tenentsika tamin'ireny dia tsy miditra amin'izay ny fitondram-panjakana satria tsy mine ny korotana eto tsy misy ny krizy ary izay no naverinombenombeny fa ny hoe zao ny fikonan-doham-pirenena momba ny karatany na kaikaiky mihitsy ny vahoaka malagasy moa amin'io olan'io ka tafiditra amin'izany anatin'izany lohahevitra maro izay mahakasika ny fiainam-pirenena ny malagasy zay dia tsy olana mihitsy ny anaovana an'izay. Raha toka ny fiandrasana ny fanavaozana ny lalam-pifidianana ny takiany ireo mpanohitra miaraka amin'ny famaliana ny resosi-kevitra ny vondro europeanina dia namaly izany mpitondra teny fiadidinan'ny Repoblika fa manana ny fiandriana Madagasikara anatanteraka na tsy an'ireo resosi-kevitra ireo. Ary ny valiana ihany koa moa rehefa niona tamin'ny tompona andraikitra vaovao amin'ny eo anivon'ny Union Européenne ny filoha dia nilaza izy ireo hoe recommandation no fa ny firenena malagasy ny fitondram-panjakana dia mazay totsika hoe souveraineté zay amin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisina manodidina an'izay. Taoriny idinika narandro komity mpanomana ny fikonan-doham-pirenena ny polo jolay 2024 lasa teo moa dia fantatra fa efa miroso amin'ny fandraisan'ireo kevitra rehetra avy amin'ny antoko politika firaisamon'ny pirenena fikambanana samihafa hanavaozana ny lamifeny fifidianana hatramin'ny 10 septambra 2024 avy izao izy ireo. Ankasitratsika moa ny eo anivon'ny Real TV napindrana ny sary fanadihadiana iny Clémence Rahanirina nafatsika nanaraka an'izay fanehoan-kevitra nentin Ramatoa Lova Ranomaro izay Taliana Serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika moa izany fa Taliana Kabinetra izy teo aloha. Na izanaty izany dao raisina avy hatrany ny vahiny satria liana be ny mpitsera hoe iza no hiaraka amintsika androany Andriamatoa Randrema Mizafinyasy mety misalasala ianao fa rehefa miteny hoe gona dia izy ny olona hoe io mihitsy ilay andrasanay faly miaraba ny gona tonga soa atao anaty sahila zao indray amin'ity alina ity ary dia antenaina fa dia anakarena be ny resadresaka atao anaty fandarana. Faly miaraba nareo mirahavavy mpanolotry ny fandarana dia miaraba ny vahoaka malagasy manaraka ny fandarana sahila zao ato amin'ny MBS radio sy MBS télévision ianareo koa izay manaraka any amin'ny tambazotra serasera sy ny rehetrarehetra hatrany ivelany ihany dia iresan-kevitra antsika momba ny raharam-pirenena ankapobeny. Ya, liana dia liana te andre mihitsy ny fanehoan-kevitra fa fanontaniana voalohany avy hatrany gona hoe nanao fikonan-doha mahakasika ny resaka tany teo anivon'ny fitondrana. Nanao fikonan-doha ihany koa izy ireo mikasika ny resaka fambolena. Dia ho azy ireo nefa ny hatreto raha iny fanehoan-kevitra narantsika teo iny dia tsy ilaina ny fikonan-doha politika. Ahoana no mandraisanao an'izay hoe fanamafisan'ny fitondrana n'ilay toerana, ilay position ifikirana izay hoe tsy mila fikonan-doha politika izy ireo?
hoy ianao hoe nanao fikenandomba ny fambolena sy ny fananatany izy de ny fanontaniako voaloha mamaly an'izay hoe misy mpamboly ve zany tonga atao ny kaondo satria rehefa anao fikonandomba zatra anankiray ianao de rehefa tsy le olona concerné iny tonga atao de manidina zany iny za aloha tsy nahita hoe mpamboly tatsa tonga atao atao miteny vato za tsy nahita hoe ny olona manana olana ara-tany tonga atao satria anisa manana olana ara-tany ngeza be ary manahirana ny any amin'ny faritra avaratra andrefa Madagasikara ny mampikony Port Berger iny manan'olana ara-tany reny ny any ambanivohitra rehetrarehetra zany saika manan'olana ara-tany fa nisy reny ve tonga atao sa izy tao fanjakana ihany de tsy manaiky ny anaovana fikonando pirenena resaka politika hoy izy de mba manontany tena ihany hoe mpanao politika ve zany le olona teneniny sa mpanao inona fa ny rehetrarehetra tompoka hitondrana firenena de politika daholo na iresaka toe-karena ianao fa ianao mpitondra firenena de politika zay iresaka fandriam-pahalemana ianao fa ianao mpitondra firenena de politika zany ka rehefa mitantana firenena zany ianao de ianao mpitondra de ianao premier acteur de politika daholo ny zatra resahanao iresaka tsy fandriam-pahalemana io ianao fa ianao mpitondra firenena politika io resaka zany resaka tana zany ianao politika zany iresaka ny agriculture zany ianao politika zany tout est politique ka iza zany iny safidin'zareo tsy anao izy fa anazy iny fa izareo any nenina amin'io reo vaovao satria raha mijery fotsiny angetsika hoe resaka politika inona moa zany no ikonando raha resaka politika amin'ny eto Madagasikara voalohany aloha samy menimenina ny olona amy resaka code électoral io samy menimenina ny olona misy alabato zany nge fa tokony resahany ny lalam-panorenana atsika ny mandringa raha sy teny ty ray ty ao hoe zaho mbola tsy nahita teto ambonin'ny tany ao hoe misy lalam-panorenana miteny an'izany hoe tsy maintsy miala enim-bolana enimpolo andro melohany fifidianana ny filoham-pirenena amperinasa de za tena miteny an'ity fa raha mbola ohatran'io ny anaty lalam-panorenana de tsy maintsy miala le filoha de ianao aza manantena olany eo ianao fa premier tour ianao de efa tsy hita de za miteny mihitsy ny eto raha mbola mijanonao io article hoe miala enimpolo andro melohany fifidianana ny filoham-perinasa de tsy maintsy miala zany ny filoha ankehitriny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina na anao taky ninona eo enareo na inona fahaizanareo mangala bato na inona lazainareo fa vitanareo tsy mipasy premier tour amin'io ianao tompoko dikan'izany tombotsoa lehibe ho anareo ny fikonando-pirenena de alefa atao hoe sory ty article ty ka inona ka ny manakana fa le fikonando-pirenena ohatra mety atao volana oktobra afaka miantso référendum manareo any atsika mois de novembre na mois de janvier 2023 fa ny élection ny mbola ny volana octobre 2023 de afaka atao iko tombotsoa anazy nge zany fa tsy fantatro inona ny eritreretiny tsy fantatro inona ny eritreretiny hoe le mahita vahoaka be de be isaky ny manao fa fitokanana ve de hoe anay reo non tsy anareo reo fa mba maiza maka lesona tamin'ny tantara ka ny analyse politika zany sa manana ny hainy sy ataony de anareo ony fa rehefa tsy anao nareo ataon'ny olona nge io ary tsy maintsy voatery nareo andray zay fanapaha-kevitry ny olona io ny ziry ohatran'io ny arema tamin'ny 91-92 fa nanaiky any farany rehefa nanao ny FFKM ary za zao naheno ny rano fa to anao resaka momba nio fikonando-pirenena iny FFKM amin'ny herinandro misy tompim-pivavahana de ho hita eo fa raha tsy andray anjara nareo de anareo ka io ny tsy terena andray anjara any aminareo ny fahefana fahefana tsy maritra mandrakizay ny zavatra tena ambaran'izy ireo gona de miteny foana ny mpomba ny fitondrana sy ireo tompotompona andraikitra eo anivony any tokony fitondrana ny amin'ny hoe resaka ady seza ny tena imasoanareo anivony fanoherana mahatonga anareo mitaky an'izay resaka fikonando pirenena izay ambarany taleny serasera ahitsiko le teo hoe fikonando politika izay aiza ho aiza indray fipetraka izay satria izay ny tena ahiahindry zareo hoe te izara gâteau atao anaty farankisosina ianareo ataoko maitso be aloany tena miala tsiny mitsy am'le teniteny iny fa ny olona badra odra tena miala tsiny ao am'zany teny zany ny olona sagnagna no manao hoe manao politika ka tsy misy seza rehefa politika ny resahanao na politika ara-toe-karena na politika inon'io de misy seza indrindra ny politika politicienne élection zany nge misy seza nge zany iresaka fifidianana ve anao de tsy mieritreritra misy seza taiza koa nisy olona politika ka tsy mieritreritra seza zany mba mitsangana tompoko mba ho hitako mekara plateau de mba hitako hoe za manao politika tompoko fa le politika natao koa tsy misy seza mihitsy afa de mipetraka eny ambony rivotra rehefa manao azy eto aza manabatra ny vahoaka
fa rehefa politika raha iresaka politika ara-toekarena ianao de misy seza manaraka an'izany satria anendry olona hitantana an'io ianao. Iresaka politika ara-tsosialy ianao de misy seza manaraka iresaka politika fambolena ianao misy rafitra apetraka ao nge anatin'iny de misy olona apetraka ao e. Ka taiza koa nisy ny resaka politika de tsy misy seza. De rehefa resaka anao fikonan-doam-pirenena zany tsikany de izy nareo hoe hitady seza reo, inona le seza hitadiavina. Zaho de tena mampirisika ndao ataony fikonan-doam-pirenena ijerevana amahana ny olona ny firenentsika am'izao fotoana zao ty, fa io angeza zavatra tapaka ao ary zay ngamba tsy eritreretiny mpitondra fanjakana fa de mieritreritra fotsiny izy hoe ataonay zay tiana atao eto. Fa za teneniko foana fa rehefa mpitondra fanjakana ianao tsy zay tianao atao no atao fa inona ny lazay ny lalàna. Izahako tsy mpitondra fanjakana afaka manao zay tiako atao araky ny fahefanananako rehefa tsy rarana lalàna. Fa ny mpitondra fanjakana de zay teneniny lalàna ihany ny azony atao fa tsy afaka manao mihoatra n'iny izy satria ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra de misy lalàna feo. Ohatra hoe andeha hanao sekoly izy misy loatra natorat de finance nge iny vola lanina amin'iny fa tsy hoe tonga de amoaka vola fatany ihany izy raha ampaniraka olona andeha ho any ivelany ange izy misy loatra natorat de finance any ange reny hoe reto vola lanina rehefa mandeha manao tournée any ivelany dikan'izany tsy afaka manao nininina zany io raha tsy zavatra voasoratry ny lalàna. Ka raha anao fikonan-doam-pirenena tsika any zay zavatra tapaka ao nge tsy maintsy ho avadiky ho lalàna e. Zay aloha zany aleo fantatra zay zay zavatra tapaka anatin'ny fikonan-doam-pirenena na inona de tsy maintsy avadika ho lalàna vo azo tanterahana fa tsy misy zavatra hoe tsy atao lalàna de azo tanterahana. Na io hoe manao promesse ny olona rehefa manao propagande de avadiky ho lalàna reny amin'ny alalany hoe programme général de l'État. Any nge le promesse nataony nampidirana nively rano lazain'ny filohan'ny république hoe tsy afaka manatanteraka an'io nge izy raha tsy nandalo tanatin'ny programme général de l'État io e. Lalàna zany atao lalàna ka zay tapaka ao zany atao lalàna kizakay zany afaka manao an'le lalàna zay mpitondra misy eo. Izareo aloha mbola eo raha misy zavatra tapaka zany ao de izareo amin'ny fitondrana zany ny mamadika an'ino lalàna tsy maintsy mandalany amin'ny conseil de gouvernement na conseil des ministres tsy maintsy alefa ry anatin'ny assemblée vao mivadiky io lalàna ka izakay ny maso tongotsy be de be am'zany tsy zareo amin'ny fitondrana io. Fa tsy haiko iny anaty lohany fa io asa manana an'le politique iny de zay zany tiany hoe izy tsy anao de aza manao tompoko aza manao fa ny olona anao de nareo ny tratra farany eo rehefa avy eo. Ya ny ao ambadiky le fa niokevitra iny moa zany de ohatran'ny te hitendry zareo nivon'ny fitondrany raha ny fahitana azy hoe tsy misy raha iny an'izay tolo-kevitra natolotry ny vondrony Europeana any satria ny vondrony Europeana mantsy de tena isan'ireo nampirisika ny amin'ny sin'ny fikonan-doam-pirenena mialohan'ny fifidianana. Ity fitondrany ity anefa na inona mbola aseho andeha voaporofo fa tena miankin-do tanteraka amin'ireo mpiara-miombona antoka arabola mahazatra ny Madagasikara. Raha sy teny fotsiny tsika hoe vao omaly ange zao no mirehare fatratra fiaira mihitsy ny ministry ny fitantanam-bola mampahafantatra ny fivoahan'le andiany manaraka amin'ny fonds élargi de crédit fantatsika tsara zany inona ary no ako nyty kiry ny fitondrany ity ara-diplomatika sy ara-toekarena atsoatsikona. Misy fiatraikany ngeza be ny eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ary menjerany amin'ny resaka toekarena ny fizirizirina amin'ny hevitra anankiray rehefa tsy mety mihitsy ny ianao satria za miteny an'ity foana reny olona reny volam-bahoaka any aminy nge omeny anao io fa tsy vola tany am-paosiny raha manome volantsika ny Union Européenne de volam-bahoaka tany aminy nge io de manome toro-hevitra anao izy de arahanao iny de izy mandray fepetra ao anatiny eo za miteny an'ity foana hoe ny premier conseiller ny mpanolotsaina voalohany ny mpitondra de ny mpanohitra manolotsaina anazy sady tsy andoavany volo io tsy karamainy ny mpanohitra nge rehefa miteny zavatra anankiray de ny mpanohitra tsisy mpanohitra iteny zavatra mety zany adalany zany za mpanohitra fa raha mety natao mpitondra fanjakana tsy teny anazy tsy miteny fa miainy de mijery fa matoa ny mpanohitra miteny zavatra de mahita izy zany hoe tsy mety iny de rehefa miteny le mpanohitra de anjara le mpitondra zany manitra miteny Union Européenne hoe tokony manao fikonan-doam-pirenena nareo lalam-pifidiananareo mahita izy zany fa tsy mety na inona teneny mpitondra fanjakana eto de mbola amin'ny alalan'ny mpinida sy ny basket fony sy ny namany ary mamenatra mieritreritra an'izany hoe ifidy filohan'ny republika anao hoe raha ngah de olona hafa ry mamatsy volanao ka rehefa izy mamatsy volanao de tsy maintsy apetrany aminao daholo ny fepetra izy oa tsy meny volana iny de ataonao an'iny ihany ametrany fepetra ianao ity de amenay volonareo hoe tsy rarainy zareo fa zareo no manambola tsy raha izy Union Européenne fa zareo manambola de manambola takin'inona moa zany ty fanjakana tiako manambola nareo ko toetsy voalohanareo ny
ny karaman'ny mpanao entretien amin'ny fond routière to tsy voalohanareo ny borsan'ny mpianatra tena mampalahelo mihitsy fa de borsan'ny mpianatra tsy voaloha fa modikodinao be deaibe ny tsy mandraika rama be deaibe ny tsy reo any ka manambola takiny ehoana moa zany le fanjakana fa ny fetraka an'io de zao lasa marisarisa zany any fifandraisantsika iny eo am'ireny fikambanany raisam-pirenena reny ary azadino fa zany union européenne zany de sy ny mafy be karaha toekarena aloha eto ambonin'ny tany raha iresaka atsika ny hoe ny banque mondiale sy ny FMI de mbola ny tanan'ny européenne tompoka raha miteny européenne zany de ny frantsay ny allemana ny anglisy ny tanan'ireo miampy ny amerikana no ngezandrindra ao anatiny ao de manampy an'ireo ny avy any antsinanana ny japonais fa tsy mare mihitsy aho hoe atray zany ny tanan'ny rosiana sy ny sinoa ao anatin'ny banque mondiale sy ny FMI tsy mare an'izany isika nefany lazainy atao hoe mandeha ny oera iny azo le fake ina moa le fake iny raha sy diso aho koa dia aide budgétaire io raha voavola aloha zany amen'ny FMI koa de tadio fa aide budgétaire ny dikan'izay misy déséquilibre ny budget ny fanjakana eo amin'ny vola miditra sy ny vola mivoaka de be de be ny vola mivoaka raha moatra ny vola miditra de manampy amin'izy mba hisoroana an'izay déséquilibre budgétaire zay de manampy izy ka le fake iny efa soniavana tamin'ny andro rajonona ramampianiny fa aza mandangy raha miteny nareo nareo sineny iny tany amin'ny andron'ny fitondrany rajonona ramampianina nanao soniavana voalohan'ny fake de raha sy diso programme 10 taona iny de misy décaissement mitohitohy dio anareo angambany troisième efa fanitelony io de tsy haiko ohatriny nafarany totalin'ny fake mena Madagasikara tanana soniavana anazy 60 millions de dollars raha sy diso ao 60 millions de dollars ny FMI anao anatin'ny 10 taona de mizesta be anao fa nazo vola fa raha mijery anao jereo ngen'ny égyptienne fa efa nomen'ny FMI 5 milliards zany de samy miara-matadiditsika fa rehefa sahira anatin'ny voaka tao anatin'ny crise ny covid de nazo an'le tirage spéciaux nen'ny olona tamin'ireny amina milliards de dollars fa nitsika raha sy diso 500 millions de dollars de efa nisy ve zao iny nanaovana oeraoera be mihitsy iny efa nisy décaissement ve iny satria miankina programme ataonao reny nge misy miteny mako anaty Facebook any hoe tena atokisan'ny mpamatsy vola fa nomeny an'le fake de io aloha zatra efa soniavin'ny tany alohanao de tohizany fotsiny satria fa everina fa fanjakana ara-dalàna ianao io de misy ny fitohizany raha-panjakana de ameny anao any iny fa tsy hoe akory hoe atokisany anao tsy atokisany fa rehefa mipetraka ianao de lazaina fa fanjakana ara-dalàna ianao eo de misy ny fitohizany raha-panjakana de zay zatra fa soniavin'ny tany alohanao tany de tohizany foany tohizany any satria ianao raha teo isika malagasy de membre feno anatin'ny FMI de zotsika zany ny fake nge de fa memezam-bola ho an'ny tanymandry sy sahirany faculté de inona élargie moa izy fonds élargi de crédit fonds de crédit élargi fonds élargi de crédit ohatraohatran'izay zany hoe amenan'iny zany ianao satria ianao de raisina hoe olona tena mahantra sahirany ianao ka na ny budget anao ary en déséquilibre tsy mandeha amin'izy de amenan'iny ianao mba nampipinanao ao de ny volan'ny fake de amenanao mba andoavanao karaha mampiasa mpanjakananao sao de tsy voalohanao sao de tsy ampy ny volanao andoavanao zay pisopiso mpandaninanao fa ny volan'ny fake toko de teniniko mazava tsy anamboarana lalana io tsy anamboarana sekoly manara-penitra io tsy anamboarana tetezana io nanamboarana nanananana fa entina manampy ny fanjakana amin'ny budget satria ny déséquilibre izy amin'ny dépense ataony karaha mampiasa sy ny namany sy ny sisa zay ny anaovany an'io zay momba an'iny mahatsiaro an'izay resaka zay fa mahatsiaro tampoka an'ilay hoe na anatin'ny 2060 na 2050 de tsy androso mihitsy Madagasikara fa atreto aloha zany tsika de tsy afa-miala amin'ireo amin'ny fiankinan-doha amin'ireo mpamatsy vola mahazatra miresaka fifandraisana amin'ny any ivelany tsika gona teo dia malaza ny vaovao fa nomboka ny sazo any Madagasikara taoriany ilay tsy fanehoan-kevitra izay nataony mikasika ny ady eo amin'ny Russie sy Ukraine nivoaka gazety moa zany ity resaka ity amin'izao fotoana zao inona ny zavatra mety hitranga raha ny hevitra manokana ny aza hitako aza mahita sy mahita ny firenetsika aloha anaovan'olona ankivy anatakyarenety tsika ry fa raha ankivy diplomatika aloha mbola eo fa raha izao tsika mbola tratrana sazy raisam-pirenena tena potika tanteraka le firenena ny hitako tanaty gazety tany aloha de hoe misy fiaraha-miasa eo amin'ny fiarovana sy tany Madagasikara manomboka tsy nitoizan'ny frantsay io
rehefa tsisy zay fiaraha-miasa zay fiarovana sy tantsika zany de nitsika an'izay baranany aloha zany ihany fa de afaka mangalatra any zay te angalatra any ary manahirana atsika moa de zao tsika efa sady tsy manana fitaovana maventy ierovana ny sisy tantsika nefa ngeza be de eto zao manontany tena mihitsy hoe fa maninona moa tanatin'ny herinandro zay raha tsy diso ako nisy karazana trondro rony biby an-dranomasina maventy be rony trozona ngeza be maty aty sindrano Madagasikara efatra zay misy dikany iny misy mandroba zany any de mampiasa zavatra mitiraka fahafatesan'ireny biby reny satria tsika tsy maharo ny sy tanitsika eny nefa de vao mainka koa mbola nomena ny japonais tsy za tsy milaza hoe ratsy ny japonais fa fitaovana ampiasain'ny japonais fa avo lenta be ka raha tsy manana moyen ngeza be tsika eny irovana ny sisy tany io de io nefa rany mampalahelo ngiary mondrika mpanajana ho an'ireo ankizy namony ainy tany Antsoy fa raha ny filazan'ny gazety hoe vedety piraty no nidona tamina botry le botry nitondra ankizy andeha hianatra de mitiraka fahafatesana ohatran'ireny dikan'izany zany misy vedety tafiditra koa zany eto amin'ny ranomasitsika eny zay tsy fantatra tsony hoe manahoana de hoe raha ny filazan'ny gazety hoe lasa nandositra le vedety tsika zany tsy manana fitaovana ka rehefa tapahan'ny olona zany fiarovana ny fiaraha-miasa ny fiarovana sy ny ranomasinao de dikan'izay misy fiatraikany toekarenanao ny zay potika ny toekarenanao an-dranomasina misy fiatraikany any am'mpanjona an-dranomasina sy ny sisy zany rehetrarehetra zany fa io mety tsy janona eo ihany mety tsy janona eo fa zahako tena mino engany eo ato ave ratsy loha amy teneny ty fa raha mitoy io na reny nanaovana oeraoera namboarana ny lalana ireny 13 reny ary antony zalany fa matsim-bolana io sazy nge zany antony ny tany io tsy omeny aloha tsy dekeseny le vola ka rehefa tsy dekeseny le vola de anao inona eo ka ianao io zao fa tamin'ny volana inona lazay nanaovana oeraoera mandeha reny 13 fa mba misy namana ihany va no fampiresaka amin'ny tena hoy zalahy mbola tsisy lalana mandeha any fa misy an'izay Nicolas fa le Nicolas koa toatra saziny banque mondiale de asa raha manahoana de raha mitoy io ataon'io de zavatra ohatry zany ngeny fanasaziana ataon'ny olona ne antony le famatsina menenao iny de rehefa miantona famatsina satria ianao miankina aminy daholo ny zavatra ataonareo rehetra de eo zany eo anao zany niraisanako tavela eo ianao zany ko de za tena amaranako an'iny de lazaiko mahitsy mihitsy hoe na ny diplomasitsika eto Madagasikara tompoko tsy ao hoe alao de lazaina an'izany hoe mitovy ihany izy rehetrarehetra io ny mpitondra fanjakana ankehitriny de lazaiko mihitsy tsy hainareo raha angaly mitondra an'le firenena nomenanareo ny fahafahana rehetrarehetra mihitsy nomenanareo ny fahefana sy ny fahafahana rehetrarehetra hitondra an'le firenena nanao zay saim-patany ny mpitondra teo alohanareo namerina ny Madagasikara atao anatin'ny hoe conseil des nations tafiditra atao ianareo any ny vomy banabana ho anareo am'izay ny varavarana rehetrarehetra afahanareo mitondra an'le firenena mampandroso an'le firenena fa zao nefa raha n'le firenenetsika nisy an'le hoe IDH iny Madagasikara miamembotra ry any ny lafiny ara-politika tompoko ary na iza andainga de ny teny mazava ny filoha marakara-valy manana hoe ianao zany lany de oento ary le firenena tsodrano lehibe nge zany fa netinareo makazy zaka le firenena de za miteny mahitsy misy hoe tsy hainareo raha angany tondra an'le firenena anana Madagasikara ny eto rehetrarehetra efa nomenanareo le fahefana fa tsy hainareo mitondra le firenena de io isan'andro scandale asandray ny resaka fifidianantsika teo gona raha ny sary hita aloha hatreto zany de hita hoe ikiry hanao samy rery an'ilay resaka fanavaozana manontolo ny lesy mpifidianana eo anivon'ny fitondrana zava-misy anefa de misesisesy tao ao ny resaka fanoloana chef pokotany omaly ohatra nidiny fotony teny amin'ny faritry fokotany volosarika iny zay boriboritany faharoa de gaga mahita vahoaka be mitangorona ao amin'ny bron fokotany mbola resaka olana fanoloana président pokotany any am'izao sika miteny zao mbola maro ihany koa reo mitovy am'izay hoe tsy manaiky an'izay zavatra zay ho an'ny pomba ny fitondrana de fatahorana fifidianana no mahatonga ny eo anivon'ny mpanohatra ho anareo mpanohatra zany hoe mitaky an'io fikoanandoha io ijerevana miaraka ny anomanina ny fifidianana tena izany tokoa ve aloha ny tena marina sa inona ny tena zava-misy ny tena marina izy ny fitondrana no matahotra izy eo amin'ny fitondrana no matahotra tsy ho lany ntsony zay ny tena marina amin'io solosoloany ihany le président pokotany satria izy matahotra sao de tsy lanitsony de soloana atahorana hoe le président pokotany ty sao de tsy manampy anay de alana ihany iny soloana nefa fandikan-dalàna zay inona ny tenen'ny lalàna momba président pokotany
raha ny tadidiko article anankiroa ihany tadidiko anatiny tao ary lalàna décret navoaka ny fitondrana teteza mita zay ny filohan'ny république ankehitriny io nanao an'izay décret sy ny an'izay décret zay mbola tsy abrogé de zao le izy azony lehibe ny district atao ny manala ny lehibe mifokotany amperinasa fa rehefa manolo azy de tsy maintsy mifidy aloha le vahoaka ary de zay lanin'ny vahoaka eo anankitelo manao safidy amin'iny any lehibe ny district fa am'izao fotoana zao asolony izy tonga de manendry olo anankiray ao izy solon'iny fandikan-dalàna zany de zako miantso an'izay sy fokotanin'ny esorona rehetrarehetra io sy zay vahoaka any am'le fokotanin'ny esorisorony io andana tory any amin'ny conseil d'état na ny tribunal administratif de hita eo koa raha anaraka raha ampiatra ny lalàna ny any amin'ny tribunal administratif fa zay ny lalàna hoe azony solony io fa tsy maintsy manao fidianana aloha le olona ao amin'ny tanàna ao de anankitelo niny amin'iny ny angalany lalàny zany efa tsy noforonina de izy nareo hoe io ataony fanoloana io resaka amin'ny fifidianana ho avy io fa izy ny tsy ny mpanohitra no matahotra fifidianana fa ny mpitondra ankehitriny mihitsy no matahotra fifidianana satria matahotra tsy ho lany zay io ry zareo mihitsy no matahotra sao de tsy lany ary zareo tsy ho lany satria le lazaiko teo ilala-panorenany fotsiny de fa tsy mahalany azy io ataony rehetrarehetra io de tsy ny resaka raha toe-karena ry zany zay manosoro ny vahoaka tsy mahalany azy ny sosialy zay miteraka olana ho an'ny vahoaka satria tadidio fa noho ny nataony mpitondra tompoko mitondra ny olana ara-sosialy ny firenena anankiray ny olana ara-toe-karena firenena anankiray ny olana raha-palemana firenena anankiray dia misy tanany mpitondra ngeza be ao anatiny eo tsy fahaizana mitondra fa raha mahay mitondra ny mpitondra milamina le firenena io raha mahay mitondra ny mpitondra voafehy ny resaka sosialy io raha mahay mitondra ny mpitondra voafehy resaka toe-karena io manorosoro ny vahoaka daholo zany rehetrarehetra zany akoatra ny lela zay koa lala-panorenana ka nahosolon'ny reo daholo io président mpokotany rehetrarehetra io efa anazy ny valopolo isanjato ny assemblée nationale anazy tsy haiko zato isanjato ny ary amin'ny sénat anazy daholo ny directeur rehetrarehetra na inona na inona de na omena anazy daholo koa ary ny conseil communal sy ny conseil municipal de apetraka ao anazy daholo ny président mpokotany rehetrarehetra io fa za miteny anareo fa mbola matahotra reo de angala-batondray izy rehefa aveo satria izy no matahotra tsy olany ny mpanohitra tompokoa tsy afaka manao sefim-pokotany ny mpanohitra tsy afaka manendry directeur ny mpanohitra tsy afaka manao an'ity fa de miandry fotsiny izy ty zany le fidianana tonga de manao ka izy any matahotra ny mpitondra fanjakana ny matahotra ka reo no matahotra fifidianana ary zary miay ahy fa reo fandehan-javatra io tsy ametra-pelana kory ny filohan'ny république enimpolo andro mialana io fa tonga de hitonga eo izy miresaka alabato ianao gona marina fa ny teo anivony syndicat ny mpitsara eto any Madagasikara rehefa nanambara mikasika an'ity le resaka hoe fampiatona le jugement supplétif hoe tsy misy idirana ny resaka politika naizana zany ny lecture ny mpanao politika maro de hoe mety ho any am'izay ahihana mety hoe misy fitanilana amin'ny resaka fifidianana izay mety manan-kevitra mikasika an'izay hoe gona androany manahoana fahitanao an'izay fanapa-kevitra ny resany teo anivony syndicat ny mpitsara eto Madagasikara izay mikasika an'io resaka jugement supplétif io za aloha zany tena misaotra ary midera mihitsy ny ako ny syndicat mpitsara eto Madagasikara nampiantony mihitsy tonga de nampanao an'le satria zao raha mba fatapatra de hoe misy lalàna felo zany alohan'ny anaovana izy io misy lalàna avoaka de ny président ny SMM moa nilaza mihitsy hoe tsy manaraka ny lalàna sy ny fepetra le izy ka tsy afaka manao zahay miandry an'izay lalàna zay zany zareo nafazoko azy fa rehefa anao le jugement supplétif ane tsy maintsy jerevana hoe atraiza zany olona anaovana an'io be de be ny ankizy tsy manana coping ena de ndeha anatra fotsiny rehefa tsy manana fa maninona tsy natao ela be kay zany zay zany fanontaniana ana zany maninona tsy natao ela be zany any ka lasa mieritreritra ny olona hoe ary melohan'izy de namoaka ny tari amin'ny seny io hoe anenjika olona misy roatra anatin'le fifidianana telo tapitrisa satria mbola mitady telo tapitrisa en plus zany zareo vao mahatratra an'le hoe 13 millions sa 15 millions avaiza zany le telo tapitrisa tadiavina io avaiza zany reo de miaya daholo ny olona hoe ay ny lalana ataonareo zany de alasinareo andeha anao jugement supplétif ary de ady inony amenonareo an'le izy de mampanao karapanondro any nareo de inony amenonareo l'izy fa raha zao angenao mandeha mangataka karapanondro sahirana tao an-tranonay anisy nanolo karapanondro satria simba le izy fa roapolo andro hoe tsy misy an'le taratasy kely le fanaovana karapanondro iny de sahirana fa manino zany zala hoe mba ahafahana manao karapanondro de mila ina izy ty mila copie de afaka manao an'io fa milafiny anankiray
za de miteny ary mampirisika ny syndikany mpitsara rehefa mazava n'le lalàna de ataovy satria tombontsoa be dehibe tombontsoa azo amin'io a rehefa ataonareo izy a misy tanora misy ankizy a tsy manana kopia rehefa ndeha hianatra izy raha anao baccalauréat fotsiny izy tsy manana kopia de efa sahirany de tombontsoa any firenena zany anaovanareo izy fa za kosa mangataka aza manaiky nareo raha tsy mpitsara ohatry nareo manao azy tena miteny atoko rahanao jugement supplétif zany didy mpitsarana no avoaka de tokony mpitsara magistrat foana no manao an'io fa za manko mare hoe tadiavan-dralahy ataona chef district sy ny namany ihany hoe azafady tompoko ary manoana mihitsy a ny hevitry nareo syndikany mpitsara am'izay hoe tsy maintsy mpitsara no manao satria didy mpitsarana no avoakanareo de za zany eto tena mampirisika rehefa mazava ny lalàna anaovana andrizy de ataovy fa raha mbola tsy mazava ajanony aloha marina ny anareo hoe tsy mazava kosa ny lalàna ifezana an'ity a tsy miresaka politika antsika nanaoana fa rehefa tsy mazava ny lalàna de aza manao a satria nareo raha teo a olo mahay lalàna daoly ary mpampiatra lalàna de za isaorako an'zareo mihitsy ny eritririny iny fa rehefa mazava ny lalàna de atao le satria ho an'ny tombontsoa firenena nge rehefa mazava ny lalàna lazaiko teo be dehibe ho any ankizy tsy manana kopia nge na ny ankizy kely tsy manana kopia nefa ndeha hianatra de ilaina zany iny ary rehefa anao an'izy zareo na fahazahoko anazy ane rehefa anao an'iny nge ny mpitsara tsy resaka hoentina anaovana karapanondro fotsiny fa ze zaza malagasy tsy manana kopia de amoana didy mpitsarana daholo ya resaka fifidianana antsika eto hoe de mbola hijanona am'izay lafiny zay ihany gona raha ny faneho-kevitra ireo compte faco sy ireo mpomba ny fitondrana de hoe efa azo antoka zany ny 2023 raha tarafina amin'ireo olona izay tonga marobe a nanotrina n'ireo fitsidiam-paritra izay ataon'ny filoham-pirenena tatoato a farany teo zao izy nitokana ny lalana RN5 mampitohana Ambilobe sy Vohemara moeraoera mpomba ny fitondrana fa de mbola tena mambahoaka ny filoham-pirenena na de nisy aza ireo notaterina tamin'ny camion izay niteraka resa be tokoa moa zany tamin'ny tambazotra tserasera ity tranga ity ary ny filoha koa etsy andaniny a de nisekoseko fa hoe mpamitaka sy mpandainga izay mametraka vato fototra nefa tsy mahatateraka akory ozy izy zavatra misy nefa ny aloha de mbola sanganena ihany ny olona mahita ny amin'ny hoe lay ozina mpanamboatra hitanao lay zay nampanaterana aloha hatreto-gona ohatra miveranjaviny ihany le hoe mbola tiany vahoaka ary mamim-bahoaka ny filoha ankehitriny de ny mpanao compte faco sy ny mpomba ny fanjakana tena milazany reny de ny amezako an'iny a indramiko ny tenin'ny solom-bava-bahoaka ny Kongo Andriamatoa Razafin-Dratsiandrao fa Brunel milaza hoe ny fen'andry nefa mety ozy izy a fa le firenena miamaty le vahoaka miamandro fa ny fen'andry zalampitondra ny mety de zalampitondra sy ny mpomba anazy sy ny miaraka amin'ny eo no mahita hoe tena mbola mamim-bahoaka ty fa ny vahoaka tompoko a efa mangidy hoditra amin'ny fitondrana io a mangidy hoditra amin'ny vahoaka io a fa ry zareo reo moa zany ngamby izy tsy manadiady ihany fa ny anaty Facebook izy no mitabataba fa lazay kokoa aloha ny olona manao Facebook tompoko a de aza eritreretinareo badraotra sy dondrana daholo ha mahay lavitra no ianareo a ny akamaron'olona mamaky an'io ao a ary indrindra ny aty am'le lazainareo 6% imbécile io mahay lavitra ireo ary mahafantatra zavatra lavitra nonareo io fa tsy ny garabatsaona be ataonareo de miresaka an'iny izy hoe za aloha tamin'iny de ny ome tena ny ome hoe ity président ty ve zany tsy mahatadidiny zavatra nisy sy ny tranga teto amin'ny firenena sa tsy mba misy olona manorevitra azy alohan'izy kabary amasim-boaka hoe retsorety teneninao sa misy manorevitra ihany fa izy mafiloha satria tadidiko mihitsy ny tenin'ny professeur Narson Stéphane hoe tsy fantatro ozy izy monsieur le président na ianao sarotra torina mauvaise conseiller ianao fa tsisy mandeha amilizy anie zavatra ataonao io de gagako izy nitenen'iny hoe ny olona mametraka vato fototra nefa tsy manatateraka ny tena mpamitaka nefa ny vadiny a teo akaikiny teo ny zavatra vato fototra nataony fitondrany voalohany raha tsy disy fitadiko a dia ny ozina le etanolona tany Ambilobe tam'izany nalaza mihitsy entan'olona aitsy ho raha diso zay a fa io ny vato fototra voalohany nataony ty fitondram-panjakana Andrinina Rajoelina ty ofisialy de ao izy ao mbola le vato fototra any eo de tsy tahotra tsy enatra izy any nitenen'iny eo amason'le vadiny hoe ny mpamitaka je nametraka vato fototra kanefa tsy manatateraka de mialatsiny Andriamatoa filoha fa ianao sy ny vadinao kay zany moa ny tena mpamitaka soa ihany fa Andriamanitra io mahay zavatra
de nasian'Andriamanitra namosany zavatra nataonao ihany ianao tamin'iny a de hoy zako eto mba manitsy any satria ianao filoham-pirenena ajaina ianao mafilohan'ny republika ianao a rehefa andeha tourné ianao de ivereno asivo ameny zay mpanolotsaina anao daholo aloha inona daholo nitranga tany am'le faritra io kay de inona nefa nataoko zay ny afetsen'ny président Ratsiraka zay président Ratsiraka nahay an'zany a président Ratsiraka rehefa mitourné tompoko a de ohatrany hoe président Ratsiraka mipetraka tao amin'ny tanàna io ary lehibe tao de mipetraka tao mbaram-paniziny kabary fa hainy président Ratsiraka tsipriany any zavatra momba ny tanàna io sy momba ny tao satria mandefa mpanolotsaina any izy aloha manadiady de amin'iny am'izay ny resahany zavatra fa le président ty ngamba zany izy koa moa tsy mahay mahita vahoaka zay fa rehefa mahita vahoaka de miainga atao daholo ny inspiration rehetra zay maha artiste anazy angambany a de miainga daholo ny inspiration fa tsy ny fahamaron'ny vahoaka tonga eo aminao a no tsara anao fa mbola tiany vahoaka ianao fa aza mamita tena am'zany re namita tena tam'zany mangamanga ny sary a en plus nareo maka artiste tena mamita teny nareo zany jerevanareo an'io fa raha te hitsapa ny alalan'ny rano nareo de tsotra kely a ndana manao sondazy any ambanivohitra rehetrarehetra any hoe manahoana ny fiainany zareo a de inona ny eritreretiny am'le fitondram-panjakana fa raha mahavita sondazy ny atsasaky Madagasikara fotsiny nareo nafaritra ray fotsiny vitanareo am'izay de ahitinareo hay moa zany a efa tena mitotongana any amy 5% sisany any mpakafian'ny fitondram-panjakana io tena teneniko zany ya miresaka an'izay hoe fa mpanantenana tsy tanterak'izay ihany sika goana fa raha nijery vaovao tamin'ny fahitalavitra omaly a de namerina ny mpanao gazety nampatsiahy fa efa tapitra le fepitaona izay nomeny filoham-pirenena fa hifarana ny resaka fatam-panjiro lava na ny délestage ho an'ny faritra vitsivitsy ary anatin'izany Antananarivo eto moa zany de manao fanamariana kely hoe na ny solombavam-bahoaka avy eo anivon'ny fitondrana mpanohana ny fitondrana aza raha tsy diso ato ohatry nefa naneho hevitra tamin'ny tambajotra androany ny hoe tsy mankasitraka ny fatam-panjiro lava de ny zava-misy anefa zany hatreto aloha de vao maika miamafy ahy zany resaka délestage zany ary amin'ny alimbe aza de mbola tapaka ihany koa ny jiro etsy andaniny anefa ny fahatapahan-drano indrindra amin'izao vanim-potoana ny maintany zao tena oka fotsiny de ovaovany zao fitondrany zao ve ty resaka fahatapahan-jiro lava ty raha ny fijerinao ny fandehany rehetra goana za ko raha vao miteny daty ny filohan'ny republika kehitriny de za miome tsy fantatro moa hoe namme fepitaona firy volana na firy andro izy ampitsahatra ny délestage io fa zava-misy aloha de marina fa na ny solombavam-bahoaka anatin'ny heridiary de vakitaraina mihitsy ary niantso an'Andriamanitra tamin'ny délestage aminay eny vato eny isan'andro misy délestage amin'ny alina ny rano efa tsy tenenina tsony fa indray mandeha na indrosan-kerinandro zay misy rano mba misy rano tonga ao anatin'ny rano jirama ao de raha vao miteny daty ohatran'izay izy de za mome fa averiko apatsy ahivona anazy hoe tamin'ny 2020 iny anome ordinateur ray isam-pokotany afaka 10 andro telo taona teo arina tsy fantatro izy fokotaninazy ordinateur tsy za tsy mahafantatra vala amby 10 volana hoy izy nanamboarana ny lo voalohany RN44 18 mois izay tompoko amin'ny fatra loatra mangorony de tena faly zay vita le lalana fa nikanina izay mpanohitra de hoe vala amby 10 volana ny teneninao fa telo taona ngely izy vao vita telo taona vao vita le lo anankiray iny tsy hainy zareo koa mamaritra ny RN44 io atraiza fa ny RN44 de araha tokoa eto fa hatrany vohitraivo mbola mandalo an'Ambatondrazaka miala an'Ambatondrazaka mbola mandeha eo amin'ny 90 km any zay ny atao RN44 ho azy tsy mahay be de be ny zavatra niteneny tamin'iny laza izy fa za tsy hanao politika itsony raha tsy vita ny RN13 manomboka ny fanamboarana RN13 raha tsy manomboka hatramin'ny farany taona 2021 ny RN13 ny RN13 fa manontany anareo any amin'ny RN13 any ako hoe manahoana efa mandeha tsara ve ny fanamboarana ny RN13 aloha sady le oeraoera sy le vaty fotriny tao de mijanonao de misy lalana anankiray koa miala avy any Fort-dauphin mandeha any Vangaindrano any iny efa mandeha ve izy io sa manahoana fa be de be ny zavatra nitenen'ny filohan'ny nisy tenen'ny filohan'ny republika io ange hoe meny 3 andro ny tompony andraikitra de tsy maintsy mihena ny vidim-piainana fa eo fa horotaona le izy zao ka ny filohan'ny republika kehitriny rehefa manome daty tsy fantatro na hainy le daty na tsy hainy fa izy ary mo
tsy fantany akory ny manavaka hoe tamin'ny taona firy moa ny filotsiranana no nitondra de tamin'ny taona firy no ny filoratsiraka no nitondra fa tsy hay ny manavaka an'izany de izany ranoray manontany tena misy hoe i présidenty ve eo zany tsy mba misy olona manolokevitra azy amy zatra teneny fa teneny fa hoany kanefa zao tadio isaky ny teny ny filohan'ny république tompokoa de miteny amy maha président de la république azy tsy andre matoa andry nirina rajoel personne physique no miteny rehefa miteny fa ny filohan'ny république ny Madagasikara no miteny ka na inona tenen'io de miteny amy maha filohan'ny république ny Madagasikara izy zay tadidio zay ka rehefa nanome promesse zany izy hoe ty 10 andro de mahazo de le filohan'ny république ny Madagasikara zany mandainga tsy magaga moa fa tanatin'ny rehefa nanao propagande izy de niteneniny hoe azo ataony mandaingako lavalava ihany zay interview zay fa tsy de didiko loatra izy fa raha manana an'izay nareo de mba le fahasoany hoe azo atao tsara ny mandainga mila mandainga mihitsy izy manao politique rehefa manao politika de izy ampiarin'io zany le izy de asakasakatsika malagasy raha mbola ino sy mbola amerina ifidy olona efa milaza hoe azo ataony mandainga ary de tena mandainga tokoa izy satria ohatra ngeza be ny teneny koa noa hoe ordinateur 10 ordinateur resaky mifokotany afaka 10 andro fa matraky teny andro tsy fantatro izy anefa nahazo teneny hoe afaka 3 andro dia mivany olany problème na PPN de io afaka 4 andro mivany délestage fa hatramin'ny député ny aza mivaky taraina ny Andriamanitra le momba le délestage reo samy manana ambarany koa na ny anivony Jiramara de faraparanteo ndray de hoe amy farantaona indray mikisaka miandro fifidianana angamba ny vao tena ho voany de nitadidiko ty fa sendra hitako tany anatina faneho-kevitra tamadizotra tserasera fa hoe ananany compagnie pétrolier vola trosa 800 milliards d'ariary any Jirama tsy avatra mihitsy de be de be mola manontany tena eo ka le volana alohanay fakturisam-bolana io zany ry Jirama nakay zakay matoa nareo anana trosa be ohatra zany ao de tena inona aloha zany no atao de tsy avatra aloha zany le Jirama de manomboka miditra maintany zao tsika iny de rehefa miditra maintany de miena ny capacité mamokatra électricité amin'ny alalan'ny rano any andekaleka sy ao mandraka miena io ka de zao zany de efa miomana andray aloha amy délestage fa de ny filazana tsy fihindrano moa zany tsy haiko hoe délesiny délesiny-drano sa inona fa tsy mahita terme tekniky tenenana izy fa mialatsiny reo olona fa raha ny tsy fisin-drano any aminay de efa manahirana mampiteny mona fa misy foana isanandro ary ohatrany amin'iny parti vato ambobao sy ny sisi mihitsy koa zany tokoa tena mijaly satria ny andro mamanay zao tena mijaly mihitsy am'lay hoe amin'ny enina de fa tapaka de amy 7 amin'ny andray vao miverina de isanandro na nisy rano na tsy nisy rano zay kosa aloha zany sy hoe maintany any fa tena na rano mandavataona de tena zay ka tsy haiko hoe mbola misy fitondrana misy fanjakana ve eto nresanao teo ihany koa na mikasika an'ilay resaka IDH nivoaka omaly tokoa ny laharany Madagasikara mikasika an'ity resaka hoe IDH na ny indice de développement humain ity raha ny laharana aloha zany de io iarahantsika mahita eo amin'ny fahita lavitra io fa de fahatelo amby 70 amby 100 ny laharantsika amin'ny firenena raiky amby 90 amby 100 maneran-tany inona avy ny azo tsoahana amin'io laharana izay misy amin'ny Madagasikara io gona efa voaresaka ataony ny resaka délestage sy ny sisa fa hoe inona zany no am'le maha olona mihitsy midika inona zany reny filaharany reny satria raha pitsondray ny pomba ny fitondrana de iteny hoe sahirana daholo ny fitondrany firenena rehetra fa tsy Madagasikara ihany sy ny sisa io indice de développement humain io zany andrefesana ny eo amin'ny fampianarana ohatra ny qualité ny fampianaranao ny zaza miditra an-tsekoly rehefesiny anatin'io rehefesiny anatin'io ny fahasalamana rehefesiny anatin'io ny sakafo zay zany rehefesiny anatin'io de satria zay le miteraka fampandrosoana ho an'olona tsirairay zany ny sakafo fahasalamana ny fampianarana rotely reo tena nisy zava-dehibe rehefesiny anatin'io fa itsika mihemitra satria tamin'ny herinandro teo ange nisy gazetina moka fa misy sekoly anakiraiky misy 200 mpianatra atsika misy ny taux de déperdition scolaire zany eto Madagasikara niakatra be mihitsy fa hatram'izao mbola tsy mivoaka zany chiffre officiel ny resaka fahasalamana de miteny daholo ny olo hoe aza marary ihany fa raha vao tonga amin'ny hôpitaly de ihany ny tsy fampitsakafo
ka ny filohan'ny république ary moa efa niteny hoe la malnutrition tena fondamental de varina fa ny any atsimo any kere fa ny malnutrition nge voavoaka etsy analakely etsika de efa mahita io 4 mille rehetrarehetra io ary raha mijery an'io resaka tsy fampitsakafo a de tsy mikery ihany io fa zara raha isy 10 malagasy sisany ihany no misakafo ara-dalàna manana ny tena hoe afaka misakafo ara-dalàna satria mandehitsy analakely etsika ao de efa mahita fa ny foto-tsakafo malagasy vary fa rehefa mandehitsy analakely etsy anao de mihinana composé kely zay sisany hitanao any tsy haiko firy calorie iny zara fa misakafo ny tokantrano malagasy rehetrarehetra zara raha misy 10 ny sisany tena misakafo ara-dalàna makany ambanivohitra ianao de ohatr'izany foana io ka ireny ny andrefesany azy zany de tsika zany miamemitra ny laharatsika eny de io miampitonga andany ka rehefa refesiny olo ohatr'izay ianao de any amezana an'ireny amin'ny ankapobeny de mahantra le firenena de rehefa mahantra le firenena de lasa bizina daholo rehetrarehetra io nisy document hitako zay fa nany UNICEF ary de miteny ary za tato ato zay tsy de naretsony hoe tena manampy antsika betsaka ny UNICEF amin'ny lafiny fampianarana raha tsy diso fa nisy fotoana ny UNICEF nanirintsika mirom-bola tamin'ny taon-dasy iny nefa ny UNICEF tiany fampianarana iny ny anapiny atsika iny fa nisy document hitako nataon'ny UNICEF hoe any Madagasikara de ny fampianarana bizina tsy le fampianarana hoentina mampianatra zany fa lasa business hitadiavam-bola fotsiny de potika inge le firenena rehefa atao ohatran'izany de zany mitraika daholo zany amin'ny indice de développement humain satria reny olona reny rehefa tonga aty amintsika inge manao fanadihadiana lala izy fa tsy manao fanadihadiana peta toko ohatrantsika ny hoe mitondra artiste be de be de tonga eo le président de la république de mitondra artiste de manao kabary amin'ny alina de ka ny olona hijery artiste ny ataonao taiza koa mo teto amitsika ny teto aloha ny mba ampatsiahivoko tantarinareo taiza nisy filohana république Perinasa de tonga nandeha nanao tournée ka tsy nahavory-vahoaka be de be fa ny am'izao fotoana zao za mbola tsy ary nahita raha sy tamin'ity fitondrana ity andeha hitokana ny lalana RN5 any Ambilibe sy Vohemara ny filohan'ny république de manao affichage na ohatran'ireny artiste reny misy affichage filohan'ny république de hitokana an'ity de misy artiste be de be atsy de ohatran'izany koa tany anaovana vato fototry ny RN13 fa za tompoko raha ny fitokanana zava-bita ny rahako tamin'ny filohan'ny république tamin'ny andron'ny président Ratsiraka zany ny karakara anazy angamba fa izy 10 niaraka tamin'ny premier ministre tamin'izany fa marobe fa tsy nanao afisa zany anaray ary fa feno tena vahoaka be dehibe tonga teo tsy nahita olona tanterana tamin'ny tomobily zany anaray ary fa de tonga daholo nyvoaka manodidina tany de mihaino kabary eo de tsisy artiste tamin'izany fa vita ny kabary de samy mody ka tsy fantatro na reny ny andrefesan-dralahy hoe mamim-bahoaka izy fa mamita tena ihany aloha izy amiko am'ireny ia miresaka fampandrosoana ihany sika de mazava loatra fa tsy maintsy resahana gona ny mahakasika ny tondrozotra zay hitondrana ny firenena raha mijery tsika manao jery todika 4 taona zay no tantanan'izao fitondran'izao any Madagasikara tsy mbola teraka foana hatreto ny programme émergence Madagasikara zay voatondro fa hitantanana ny firenena mandritry ny fepitaona 2023 2024 tsika androany miresaka eto raha ny fampahafantarana nataon'ny taleny kabinetra teo anivon'ny taleny serasera azafady teo anivon'ny fiadinan'ny république de amin'ny volana oktobra indray vao ampahafantarina izany PEM izany ahoana nandraisanao an'iny vaovao iny ny andraisako an'iny aloha tsy fahaizana mitantana firenena zay ny ray zay faharoa ny fahafahan'le mpitondra ankehitriny manao zavatra mihitsy iny efa tapotra zany tsy mahita zavatra tsony zany zareo akoatra ny moeraoera io fa tapotra satria le PM ne taratasy zavatra soroatana antsoratra otrotony de manao taratasy zany ianao de soratanao ity le zavatra atao de 3 taona ianao tsy mahatafavoaka ny tsy haiko firy-pazy iny 3 taona tsy tafavoaka n'iny ny faripaizana zareo mihitsy zany nefa tapotra akoatra n'io ataon'izao io tapotra zany satria raha manana faripaizana sy fahaizana mitantana izy
zany mitondra zotry itondrana firenena zany nge alohan'ny hitondra firenena anao fa vitanao anao zany manao projet de société projet de développement hitondranao le firenena ianao de alohan'ny hitondranao le firenena efa fantatrao efa vitanao zany fa maninona efa mitondra le firenena ary izy mbola tsy vitany ihany le hoe tamy voalohany de programme IM de nisy an'le kisarisary be reny de ohatrany nakany amantasotany mihitsy tsy haiko manondronondro inona de nivadika izy aveo hoe velirano de nivadika an'ray rehefa tonga ny Covid de plan Marshall de taty orina nomboka tamin'ny herintaona indray de hoe PM de mandraky ty ny androany to miembotra foana tamy volana mars iny efa henoko hoe avoaka ny fomba ofisialy le PM de janvier aloha ngamba janvier de hoe iny no entina manao ny fangatahana famatsim-bola taratasy ange zany re olo le taratasy soratana de ino dinina hoe ty zany le ho ataonay karaha telo taona ianao tsy mahavita manontondro zotra mihitsy ny hitondranao le firenena de nidika zany tsotra tapitra teo zany ny farapahalalany reto mitondra kehitriny rehetra mitondra firenena tapitra teo le izy fa io koeraoera io sisany any vitany ka na inona de ho avoakany zany le PM mois d'octobre de raha ovina zany izy no oetiny anaovana inona zany oetina anaovana propagande amy 2023 angambany oetina any zany le izy raha ny tena marina fa raha ny am'izao fotoana zao de zay lazaiko zay hoe tapitra teo ny farapahalalany zareo satria document cadre itondran'ny firenena sa telo taona sy tafavoakany tapitra teo zany farapahalalany tapitra amin'ny oeraoera io zany farapahalalany ary zany eto manontany tena za aloha mbola tsy nahita hatram'izao hoe inona ny projet ngeza be nisy niavonyty fanjakany ka fa manomboka mandeha izy zao tsy hitako ny projet ny everina fa hoe misy famatsiam-bola ngeza be 150 millions d'euros de lay nanaranyty teleférika ino sy niavony iny izy nanao siniana iny fa tsy haiko hoe aiza hoaiza ny teleférika fa zaho tsy nahita mihitsy hoe soniava aiza ny projet ngeza be ny soniavany ohatra hoe anao barage électrique ry satria zany anatin'ny vely ranony zany hoe anao ampitombony ataony firy avroeno izy izy amin'ny production Madagascar production électricité ny Madagascar izy tamin'ny androny teo aloha raha sy diso 40 mégawatt fotsiny fa ny anazy ataony avroeno io zany misy projet ngeza be zany de farafarasy zany efa nizatra soniavina zany tanatin' zany fa zaho mbola tsy mahita nisy projet hoe anao train urbain fa tsy mbola hitako hoe soniavina zany tsy raha mandehandeha ho azy sa ngatsika mpamokatra la machine eto andrenivohitra ko iny nanao projet izy hoe anafatra bus arivo bus be arivo fa ngatsika mpamokatra efa mamokatra bus ohatra ny any Roandako hoe tonga de efa misy ao de alaina fa misy zatra soniavina zany misy fanarana ny raisam-pirenena za mbola tsy nahita ao mandraky ty ny androany ty fa io nataony rehetrarehetra io lalana biby be voema raha tompo efa soniavina tamin'ny fitondram-panjakany Rajaona Ramampianina RN13 soniavina tamin'ny fitondran'ny Rajaona Ramampianina zany za manontany tena hoe ny fahafahamanao ny le fitondrana kehitriny mihitsy fa tapitra amin'ny zavatra ataon'izao io zay ny amin'ny tsy nisy ny tetikasa lehibe goavana soniavina sy ny sisa fa tsy sincère koa le fitondrana amin'ilay fahitsy mpijery moa zany fahitsiana mihitsy tokory le lazana hoe continuité de l'état le izy fitohizan-draram-panjakana de reny tetika azy ohatry ny ambily be voemary reny efa vita sony tamin'ny fotoan'androny de mba mahitsy zany ianao hoe natrehan'le vahoaka hoe manatateraka manao an'izay fitohizan-drara zay fa inona nanovana oeraoera araka ny resantsika teo miverina kely amin'ny resaka politique sika sy resaka fitantanana ihany gona malaza be am'izao tsy aritrainy tsy antany an'ity anao malaza be ty resaka scandale ty araka ny fandraisahanao teo ihany moa zany ny gouvernora zao ny tena monsieur gazety sy monsieur mitambajotra serasera malaza fa amin'ny ratsy am'izao fotoana zao miala amin'ny gouvernorany aloatra mangoro miditra amin'ny gouvernorany Melaky zao ndray teo alohaloha teo ny gouvernorany Moromania de zao ndray ny gouvernorana Nalamanga indray ny voatontonona sy voaresaka be indray amin'ity resaka ady tany indray moa zany le izy am'izao fotoana zao miezaka manatsara ny endrika moa izy am'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny serasera sy ny sisa fa ny tena hotenena hoe tena tato ato de misesisesy ty resaka scandale ity ahoana ny fahitanao an'ireny reny ny atao hoe faillite de l'autorité de l'état lay fahefam-panjakana mihitsy zany no fahity ao anatiny ao zany hoe le fahefam-panjakana teniko zany miainga avy any amin'ny filohan'ny republika de midina hatrany amin'ny fokotany any iny de ny fahefam-panjakana iny
tsy tongany fa fahity tapaka. Tsy voafehy zany lay olona eo ambany fitantanan'lay filohan'ny repoblika satria izy manendren'ireo olona reo ary le olona nitendreny aloha zany da gouverneur ndraisanareo de fandikanana lalam-panorenana iny ka rehefa mandika lalam-panorenana lay olona manendry zany mandika lalam-panorenana de olona tendrena koa zany lasa usurpation des fonctions de de lojika an'izay tsy voafehy le olona ao eo aloha zany ray zay faharoa lay filohan'ny repoblika angamba zany tsy haiko ahoana ny fomba fifidianan'ny olona miara-miasa aminy fa io izy ihany tratrafarainy eo rehefa avy eo ka manao skandale ohatran'ireny le olona de tsy fantatro hoe inona ny tsindringeza be nanjoan'ny filohan'ny repoblika sy misy tanina tonga anazy tonga de nanala ny gouverneur anay Analaotra Mangory zay tsy naova tsisy fanadiadina fa voavoaka tamin'ny Facebook iny tonga de herinandro fio baraka tany de za zany tena miteny mihitsy hoe ny filohan'ny repoblika sy tao anaty conseil des ministres misy zany nanamafy hoe nanao harcèlement sexuel ny gouverneur anay tany Analaotra Mangory ka nalana teo fitantanana ny raharaha Analaotra Mangory fa lay harcèlement sexuel nge raha hoatsika ty Madagasikara inona moa zany manao makakirin'ny vehivavy ohatran'izany le izy raha pangapangatanana amitsika gasy ny harcèlement sexuel dia manolana vehivavy zay ny ataontsika hoe harcèlement sexuel manolana vehivavy fa any amin'ny tanitandrefana na de mikapoka fotsiny soroky le vehivavy ianao ka tsy mifanaranao taminy de fa harcèlement zay aminy ka le nataon'le gouverneur nanao inona ka izany izy tao io fa izy moa niteny hoe takn'Élysée Parsy izy tao anatiny tao tsisy fanadihadiana za tsy fantatro hoe fa nanao fanadihadiana ve zareo fa nanao izy tokony navoaka ny any fa tonga de de hoe za manontany teny hoe tsindry inona zany nanjoany zareo na nisoran'le rangahy iny tao fa maninona rehetra efa navoakan'olana tambajotra tserasera any ngengeza be 89 millions d'ariary ny dépense ny gouverneur ny melaky anatin'ny ray volana crédit de communication fotsiny fa tsy haiko tsy mare hoe nisorony sa tsy nisorony efa nisy namoaka tamin'ny gazety nge ny scandale na corruption nataon'ny gouverneur nanalanjorofo tamin'ny fanamboarana lalana pavé any Maroantsetra ary manodidina ny 140 millions d'ariary lay corruption fa tsy miteny to mangina any de io vao menimenina koa ny gouverneur Nanalamanga izy manadio tena hoe ary miantso misy an'le olona io zay za tsy niaraka tamy fa ela be fa vereny tany olona de hitantsika eo tany amorony manita tany tofa nisy resaka hafahafa koa momban'io de ka satria zay fahity le autorité de l'État ko raha mipetraka tsara ny autorité de l'État vao misy kanankiray io de fa miala tany fa fahity le autorité de l'État de ohatran'izao zay efa nanao scandale ngeza be nge resaka sexuel ny ministre serasera jerevana fotsiny tao ka satria ohatr'izao izy zay le mahafahita le autorité de l'État hoe eka inao koa ary manaoko scandale ngereny resaka volamena reny ahoana ny eritreretantsika vahoaka malagasy hoe volamena anatina braona ministre mbola anatina coffre-fort no lasa vongambiny tao fa efa misy ankety hitanareo hoe zany zao izy nakaiza fahity ny autorité de l'État matoa ny vahoaka tsy mahatoky ny fitsarana fahity de l'autorité de l'État ny dikan'izany fa raha nisy natahoran'ny malagasy indrindra tompoka teto de ny resaka fitsarana natahoran'ny malagasy zany hoe entina ny fitsarana azafady iza ty anisan'ny nateny an'izany hoe ny zatra anankitelo zatra tsy tiako indrindra nanomboka za na tsaro saina andanana nanomboka za nanomboka tamin'ny fatanorako zany toerana telo ny tsy tiako nandanana de voalohany any fitsarana faharoa ny commissariat ary ny fahatelo ny hôpitaly de izy n'olona nanontany ana fa maninona tsy tianao mandeha makany ianao ary efa makany amin'ny fitsarana na ianao hiakaka judiciaire de izy n'olona manontany fa misy inona kay ohatrany hoe zavatra ratsy zany aho raha vao mandeha any fitsarana ao zany de ho tsaraina zany natolohan'olona ao ianao vao makany amin'ny hôpitaly oa nandeha mankopiteraka de natolohan'olona misy marary anga ianao vao mandalo reny commissariat ary de izy n'olona fa voasambotra naninona kay natahoran'ny vahoaka malagasy io fa maninona ny tsirara intsony izy zao ary anaovan'ny fitsaram-bahoaka satria fahity ny autorité fahity de l'autorité rehefa tsy matoky ny rafim-panjakana satria azadino fa ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana de nisany andry anankiray ngeza be andry anankiroa ngeza be
ao anatiny administration fanjakana ary zay mahatonga an'le hoe rehefa tsy zaka ny civil intsony ny fitatana fanjakana rehefa misy crise politika de amenany miaramila ny fitatana fanjakana satria natao hoe dernier rempart de la république ny dernier rempart de la république tompoka tsy dernier rempart miady amina basy fa io a ny institution ekeny zao tontolo zao fa ara-dalàna foana na inona mitrango amin'ny firenena anankiray a de ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana zandary ny polisy ary ny tafika de ekeny zao tontolo zao a fa andry mpanjakana ara-dalàna foana reo a de reo zany le rempart ka rehefa le rempart tsy atoko isan'ny olona tsony inkany kongony ene miondrika mpanajana am'ireo zay namony any tany kongo fa na inona fanazavan'ny mpitondra de tsy fatokisana intsony a ny fitatana-panjakana ny dikan'iny fa raha natoky ny fitatana-panjakana le olona tsy nandeha tao izy ary za moa sahirana ihany rehefa mahita ny faneho-kevitry ny segy any anatin'ny tambajotra-tserasera ataonao anontany le mpanao gazety point anankitelo ny tena nanahirana tao anatin'le izy de le hoe tanatin'io ane nisy polisy koa tao de le polisy tany vao nakabasy izahako tsy mpitandro filaminana fa tena manontany tena hoe le polisy ve zany ny raha ny lehibe ny andeha anampy le gendarme tary de nasiny mandeha am'izao any de fomba ahoana zany tany zany hoe ame basy raha ngafa tena mba hafahafa zany amiko a zay ny ray zay dikan'zany amiko a de efa misy zatra tsy mandeha zany ny rafitra fibaikona atao zany olo fa tsy mandeha zay satria raha mandeha tsara mipetraka tsara ny rafitra fibaikona tsy misy polisy asianao andeha any ka mandeha tanam-polo any iny rehefa fantatra olona nafiky rehetra de zay zany fa ka anankiray manirana tao anatiny tao ny anankiray a de rehefa miresaka ny fanonganam-panjakana izy de ny 2002 foana ny resahany ohatra mietrehitra hoe ny segy ve zany ohatra manana hainina viscérale ny mpitondra tamin'ny taorianakany 2002 fa zadino fa na inona filazanareo manam-pahaizana na inona ny 2002 tomboka tsy coup d'état fa crise post électorale nisy fifidianana alohany vao nisy an'iny fa ny 2009 laiko rotana nanomboka taty amy janvier jusqu'à tamin'ny 17 mars mbola tsy coup d'état fa ny famindrana fahefana tany am'le directeur militaire anakany amy rajoela zay olona civil tsy nifidim-bahoaka no coup d'état satria zay ny azavaiko teo hoe rehefa tsy zakany civil tsony mitondra fanjakana civil tokony tsy mitondra fanjakana ratsy ny fanarahana misy accord commun zany ataony herivelo ao anatin'le firenena na nametra-pialana mihitsy ny izy a satria tsy zakany izy a de ny miaramila ihany a no azo ekena mitondra fanjakana nefa ny ambola tsy mandalo élection ary tsy azo ny miaramila averina amina civil ny fitondram-panjakana raha tsy mandalo fifidianana ka la tamy 17 mars 2009 tsisy fidianana natao fa tonga de nafindra tany amy Andriamatoa Rajoelina fitondram-panjakana Andriamatoa Rajoelina de olona civil tsy misy mihitsy ny fidianana natao nandriam-pandiary tao anatiny tao iny coup d'état iny ny hetsy-bahoaka misy hetsy-bahoaka efa nisy hetsy-bahoaka tomboka tamin'ny 91 fa tsisy nilaza mihitsy hoe nisy coup d'état teto fa accord commun ny fanarahana tany amin'ny accord 31 octobre tany amin'ny panorama no nanovazy nisy hetsy-bahoaka tamin'ny 17 fa tsy nisy coup d'état tao rehefa nomeny président tsiranana ny général Ramanantsoa ny fahefana feno ary ma-dernier rempart ny tafika de niraisy ny président niraisy ny général Ramanantsoa ny fahefana rehefa tsy zakany tsony tsy nomeny civil fa nomeny miaramila oatra azy dia ny colonel Ratsimandrava rehefa nisy namono ny colonel Ratsimandrava tsy nameny ny miaramila civil ny fitondram-panjakana fa nanaovany directeur militaire ary de accord commun tao no nametrahana n'Andriamatoa Ratsiraka hompitariky ny firenena alohany fa Andriamatoa Ratsiraka tsy investi plein pouvoir président de la république raha tsy nandalo fifidianana taty amin'ny farany taona 1975 tsisy coup d'état reny tsy nisy namono assassinat voan'ny colonel Ratsimandrava fa tsy coup d'état fa raha coup d'état iny zay namono anazy zany tonga de mpitondra
ka alao azava zay fa azadika vilana l izy mon général hoe coup d'état de mijery rétroviseur nareo de ny 2002 any resanao de miresanao kely ambinambiny tany tsy mampaninona raha tsy teto anao tamy 2009 fa za moa zany fanotaniko ary mahagagana mihitsy ny fanazavanao mialatsiny ako miteny an'izy fa fanazavanao a tamararano 2002 anao a de commandant de compagnie tany voimara de voagadry anao de aveo anao izy anao tsy teto anao tamy 2009 fa lasanao stage tany ivelany de manontany tena hoe fitondram-panjakana izy moa zany nandefanao tany ivelany io ka tsy ny fitondram-panjakana talohany 2009 izy ampitondra talohany 2009 ka tsy ny président Ravalomanana fa maninona ny ohatrany hoe rehefa miresaka an'izy de hitako hoe misy fakalana président Ravalomanana mialatsiny raha nyteneniny a de farany a tena naitra natao anatin'izy de rehefa nanontany le mpanao gazety de hoe manahoana zany mikasika le gendarme tany Kongo de zao nyvaliny ihany hoe mialatsiny a raha ohatra diso fa zao nyvaliny hitako tany hoe efa narefa ny fianaratsoa ary anaovana audition dao le gendarme any a fa andefasana gendarme zanaky Kongo azafady tompoko raha ohatra zany ny fomba hitondrana nyty fireneny ity a tsy mahazo ny atao hoe nation mihitsy Madagasikara de raha hiteny koa zany zay ny aloatra mangoro hoe isoro daholo ny gendarme any aminay any a fa soloy gendarme zanaky ny aloatra mangoro rery io vao tamin'ny herinandro teo hitako fanambaran'ny mpianatra any amin'ny université any Tamatave hoe le Grand Sud de miteny hoe isoro daholo ny ankizy ny avy any aminarotsy Grand Sud ao amin'ny bâtiment eo fa anay io efa manahirana nge zany ohatra ny fananan'le Grand Sud zany Andriamatoa Sega lay bâtiment eo ao amin'ny université ny Tamatave inona mahatonga zany io filazana zanaky ny risy zanaky ny risy zanaky ny ry io ary za tena manao antsoavy mihitsy foananareo any ny lalàna mamme olona anao fikambanana zanapatra hoe zanaky faritany fianaratsy hoe zanaky faritany fa miteraka fanavakavany eto Madagasikara io isika nefa mieritreritra hoe anao firaisam-pirenena de ohatran'zany mpitondra fanjakana ambony ve de zany ny resahany hoe zanaky Kongo no alefany de manontany tena ihany hoe zavatra tsy fiteny zany kaizakay le firenena tompoko fiteny zany vo maiky a mampisarabazana zany zavatra eritreretinareo zany fa rehefa miteny fotsiny nareo hoe ny sorona tao le tao a de soloina hafa de soloy zay raha zay ny mampilamina azy de soloy hafa fa le hoe zanaky Kongo ny alefao de raha misy problème koa zany any tany hafa any de isory any daholo koa le mpitany filaminana tany ohatra na le civil mitatana tany fa soloy olona vany any de hoetintsika makaizy ty fireneny ty de nefa raha an'io a tsy fantatro fa rehefa nanao ny état fédéré mako ny pomban'ny fitondram-panjakana tamin'ny 1992 de tsy lay état fédéré lazay ny resaka politika ny état fédéré de fetra faratampony amina décentralisation fa nieritreritin-dralahy tam'zany de nety nanoherana fotsiny any tolony anataony herivelo izy anao état fédéré ka manahirana ihany raindray fa samy manao ny analyse politique antsika ny tompoko fa za manokana tena sahirana amin'ny mandinika zara ohatrany reny sahirana ya iny resaka ikongo iny moa nety nieritreretinay amaranana ny fandarina fa efa nyresanao teo ihany angamba de fa tsy iverenantsika tsony na manalira faralahy na izanatsy zany miresaka n'ilay resaka hoe fanavakavahana sy ny sisa teo ny vahintsika de tiako ihany no miresaka sy manindriny amin'ny hoe ny compte fac pomba ny fitondrana tena mivoy mafy an'izany resaka zany am'izao fotoana zao mampiasa n'ilay amialatsiny fa averiko ilay fomba firesany zareo ny anatin'ny publication hoe ny pomba ny flou Marc Ravalomanana zany hoe manao an'le hoe drabe foze merne côtier zany ampiasainy zareo le compte fac rehetrarehetra entina ivoizana n'izany zavatra zany ary efa imbetsaka zany na manalelira faralany resahantsika tato anaty fandaharana efa mihamanantona zao ny fotoam-pifidianana tena zavatra ratsy be ny mety akony zany eo amin'ny resaka firenena sy no avy Madagasikara amin'ny ankapobeny mihitsy ka tena mila tandremana ihany zavatra ohatr'izany satria de tena sanatraviny vava iresaka hiteraka adipoko sanatraviny vava hiteraka ohatra re zavatra tranga tany Rwanda reny any zavatra ezahany ireo pomba amin'ny fitondrana foizina amin'izao fotoana zao raha tsy mitandrina de tena mitarika zavatra hafa satria miresaka an'izay nareo da de matsiaro kely aho hoe inona moa ny zavatra nangatahan'ny olona fatratra tsy ny tany Kongo ihany fa ny rehetrarehetra rehefa mipoitra iny zavatra tany Kongo iny de ny akamaroan'ny malagasy
eny ka ny antso hoe andao anao fisaona pirenena entina ilazana zany le hoe fampiraisana firaisam-pony sany malagasy ny antso fisaona pirenena ny olona ny tenako manokana nisany nanoratra an'izany sy nangataka an'izany ihany koa tao amin'ny rindriko fa ny zavatra magaga zany hoe lasalasa mampifanipaka n'ilay foko samihafa eto Madagasikara ilay izy de hoe ary amin'ny faritra Ikongo fahoriana ranomaso de any amin'ny faritra avaratra fety be miaraka amin'ny mpanakanto no atao tsy zavatra mifanohatra ve zany zavatra zany ary eo no mahatonga ny olona manontany tena hoe tena mipetraka amin'ny toerany olom-panjakana homme d'état sy amin'ny ray aman-dreny azo marina ve ny mpitondra eto Madagasikara ka tsy mahajery an'izany lafin'izany satria dia manjary mahatonga ny olona eritreritra hoe fanainina ve sa tena tsy fahamatorana no mahatonga an'ireny fihetsika ireny ry izy mianadava tsy etsatsietsatsiaritra iny ary tsiaritra ny tsy hanindry azy satria tena zavatra mifanipaka tanteraka ilay zavatra mitranga. Ya, tapitra ny fotoanantsika namanagona amenay 2 minitra ve ianao mitsinana sa ilazana ny mety ho afatra ho an'ny mpijeriny sa ilazao amin'ny tsy alina ity. Alohan'ny amarana koa aza tonga ho atsaiko tampoka le izy tsy hain'le mpitondra ankehitriny mihitsy nylay mitondra an'le firenena zay tsy hainy zareo mitondra ny firenena io satria zao navoaka ny gazety anankiray fa tamin'ny 2021 tamin'ny taondasa de 1880 milliards ny fraude fiscale teto Madagasikara 8,9 lavitra sariary no osoka tamin'ny resaka etra teto Madagasikara de mitovitovy amin'io koa izy am'ty 2022 ty tsy fahaizana mitantana firenena tompoko zany satria zay zany vola narina fotsiny nariny mpitondra fanjakana ange zany vola zany matoa zany vola zany ho atsika mpanaraka sy tsy mahazo azy de vola tokony hiditra ao anaty kitapom-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny fisika kanefa ny very any izy tsy mahay mitantana firenena zany olona mpitondra matoa very any zany fa raha amekohatra anankiray ary be deaibe mahafantatra an'ity tany Frantsa tamin'ny andron'ny président Hollande de raha tsy diso amin'ny sitriny toe-karena andriamatoa Jérôme Cazeneuve de rangahy io dokotera mpitsabo ary manana cabinet privé tany izy fa nandray olona tsabony tao izy fa nisy vola miditra taminazy raha tsy diso mitadidio 4 000 euros fa tsy nanaovany déclaration des fiscs fa voatery niala tamina ministra anazy izy nandalo fitsarana satria vola tokony hiditra anaty tabolam-panjakana zany tsy nameny tany Allemagne dada Steffi Graft zay tsy matadia zany Steffi Graft zany vehivavy mpanao tenisy malaza be zany ary nahazo amboara be deaibe fa ny dadan'i Ramatoa io tsy nanao déclaration na fisca raha tsy diso ny fitadiko 750 Deutschmark na 7500 Deutschmark tsy ray am'izay fa voasazy migadra herintaona tany Espagne vao tamin'ny taona tia sahirana mihitsy ny ary Samuel Eto'o Shakira resaka fisika satria mampasika ny olona ny vola tokony hiditra anaty kitabam-bolam-panjakana kanefa ny atavelany izahako ianareo io raha miasa amin'ny privé nareo na miasa am-panjakana nareo mbola tsy niraisinareo ny karamanareo de fa peo tapaka tany mandohetra ianao ary alonao isam-bolana fa ity tompoka 1880 milliards d'ariary fraude fiscale very fotsiny ihany mangina tsy miteny le fanjakana tsy mbola nare mandraky ty ny androany hoe inona ny akety momban'io de izy voasambotra momban'io fa tsy moramora zany very any zany manary vola le fanjakana de ty fanjakana ty zany sady tsy mahay mitady vola no tsy mahay mitatam-bola ny mbola mpanary vola ka aiza moa le firenena no androso hoe tsy mandroso ny firenena tantana ohatra zany zay lazaiko hoe tsy hain'le mpitondra ankehitriny mihitsy mitantana ny firenena io tsy hainy mitondra izy ka raha mbola merina olona tsy mahay mitantana firenena ohatra an'io tsika de asatsika malagasy fa tsika ihany iarany tapitra ny fahalalany sy faiza mitantana firenena satria PM za 3 taona tsy tavavoaka nefa taratasy zara mandinika zany PM zany tomboka taratasy tsy mihoatra ny 100 page akorony zany mpitondra fanjakana ray manontolo tsy mahatafavoaka an'izany anatin'ny 3 taona ohatrany drafitra ohatrany tamin'ny taloha nge reny hoe nisany hoe mapy inona moa DSRP sy namana de izany tsy tafavoakany tapitra zany farapahalalany sy faiza mitantana firenena de mbola roa naveritsika eny eo asatsika vaoaka malagasy fa ny amarana ko azy de zao mampirisika ny rehetrarehetra andana misoratra anarana rehefa amin'ny herina tsy diso aho hoe manomboka oktobra ny isokafan'ny liste électorale mandana mandeha makany jere vao ny anaranareo am'izao fotoana zao aloha zany mbara-pahatonga fifidianana de ny tanako ny vaoaka malagasy rehetrarehetra tsy akanavaka ndana mandeha misoratra anarana rehefa misokatra ny liste mpifidianana misorata anarana fara hijanona am'izao tsika hoe aloha ataonareo any fa zay moaninona de zao miara mizaka ny vokany ka
vokatry ny nataony tsy apetsasaky ny malagasy nge napetraka ny fitondrana io e raha tsy diso ako n'olona fidy ny fitondrana ankehitriny nge eo amin'ny 10 mihitsy sy 10 tapitrisa fa ny vahoaka malagasy efa hiakatra 20 tapitrisa zao ny zaka ny vokany tika zany lasa injerany daholo tsika rehetrarehetra ka rehefa tsy mandray ny andraikitra tsika eny dia vohatran'io de ny fandraisana andraikitra tsara indrindra ataotsika eny dia mandeha aloha manositra ny anarantsika eny any anatin'ny liste électorale de rehefa voasoratra ara-dalanao tsika eny tonga fidianana mandeha mifidy ngeza de ngeza zay zava-dehibe zay ary raha mahavita an'izany tsika eny de efa navitana ndray ny andraikitra tsika eny amin'ny 5 taona manaraka fandraisana andraikitra lehibe ho amin'ny 5 taona manaraka ny fandraisanao adididen'izao mandeha misoratra anarana amin'ny listy mpifidianana ary mifidy no hoavinao anatin'ny 5 taona manaraka zany no efa nanaovanao andraikitra tanatin'iny ka izay ny anatanako ny tsirairay fa ty raharam-pireneny ty zany hitako manahirana ary indraindray ianao mba ny mianatra ihany de mijery document de miresaka amin'ny vahiny de mahatsapy ianao menatra hoentina makazy ty firenena malagasy ty tompoko manontany tena fa de tsika vaoaka malagasy ny tompony fa tsy mitondra de anjaratsika any manapa-kevitra inony atao saotra tompoko misaotra betsaka anao gona raha amindry amamizafy Ignacy vahiny tato anatin'ny fandarana Sailas zao tamin'ity alina ity indramiko kely anohizako kely an'izay teny ny vahintsika zay hoe mbola ho avy ny maraina zay angambany satria tsy maintsy mandray andraikitra nefa antsika manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra izany ahafahana mahazo an'izay hoe Madagasikara mandroso tena mandroso fa tsy ilay mandroso resahana amin'izao fitondrana izao mankasitraka be dehibe anao tompoko ny amin'ny fivahinananao tato anatin'ny fandarana zay sy namana lilira faralahy kosa mbola iresadresaka rehefa aveo ametraka veloma ho an'ny vahiny isika dia iresadresaka mahakasika ny tetibola ny commune urbaine Tandarivo izay nolanina tamin'ity herinandro ity voamaly moa zany resahanay rehefa aveo aza misaraka amin'ny Saila zao. Araky nefa noresahana teo de resaka kely isika mahakasika ny zavantranga teo anivon'ny commune urbaine Tananarivo tamin'ity tao anatin'ny 10 andro moa zany efa tsy tamin'ity herinandro ity namanalihira faralahy de tsy inona fa ny fandiniana sy ny fandaniana ny tetibola 324 ny zavatra nahazendana manokana namanalihira faralahy de hoe nilaza ny mpanolontsaina anankiray raha naneho hevitra tamin'ny ainao manjery tsy miankina fa hoe lantina sy mpanitsina io tetibola io dikan'izany zany de nandritra ny 10 andro zany isika mpanolontsaina de ny asa maina ny kaondoa fahatany kaondoa fahatany ireo voamira rehetrarehetra satria misy voamira 7 isika raha tsy diso ao anatin'ny filan-kevitra de ny kaondoa fahatany fotsiny zany sika nandroso tolo-kevitra entina hanitsina an'izany tetibola izay araka ny toromarika ihany moa zany fa tsy hoe fitiavana te hanao ny fanitsiana satria fantatritsika tsara fa misy fotoana tokony hafahantsika manao an'izay tetibola sy mpanitsina zay mazava loatra fa tsy maintsy ny mpanatanteraka no mandroso azy eo anatrehantsika mpanolontsaina fa tamin'ity zany de nyresahana ohatrany natao tamin'ny herintaona ihany amin'ny hoe samy mitondra n'izay mety ho heveriny fa tokony no atsaraina ao anatin'ity resaka tetibola ity de araka ny teneniko teo zany hoe ny asa maina isika namanalihira faralahy nandritra ny 10 andro satria dia nivoaka zany omaly fa de tsy ny tena no nilaza an'izay fa de ny mpanolontsaina andeha atao hoe miara-dalàna amin'ny bentanany amin'ny hoe tsy nasipanitsina lantsy nasipanitsina ilay tetibola ny tenako moa tsy nanatrika an'izay namanalihira faralahy tonga de aleo atao azava satria niezaka ihany nahatratra n'ilay fotoana tamin'ny 2 saingy tsy tratra nefa ny tsy anenenina ihany koa zany satria ny antony de tsotra hoe na teo na tsy teo zany ny tena de tsy maintsy nolanina foana iny tetibola iny ary eo ianao anamarina an'izay ao aveo aoriana kely eo satria ny zavatra hitantsika tokotra ny hatramin'izay vao resaka tetibola de rehefa alefa lanina de fa fantatra fa tsy maintsy mandeha ohatra ny boîte aux lettres eo anivon'ny conseil municipal namanalihira faralahy. Araky ny teneninao teo de izay mihitsy ny zava-misy hoe ho an'ny commune urbaine Antananarivo izay tetibola aroso ange de lany foana tsaronao tsara angamba tamin'ny 2 taona lasa nisy fotoana tena niterena mihitsika nidina tao ny hoe misy nidina tao anatiny tao nisy resaka séquestration tamin'izany tsaroko
inona ny antony hampandanina n'ilay teti-bola tamin'izany fotoana izany ary anisan'izay no marianay matetika foana ny hoe atao foana efa misy olona sistematika mihitsy mangataka an'ilay hoe rehefa mangataka ny ray ampahefa no latsabato miafina dia atao izany akory ny agagana ianao moa tsy nanatrika an'ilay fivoriana omaly Clémence Ararynirina fa ny tenako manokana tao aorian'ireny maro lalovana ireny dia mba afaka niatrika izay satria ny heveriko hoe tena zava-dehibe tokoa ny fanapahana izay teti-bola izay dia niomana sy niandry an'ilay olona nangatana na angataka an'ilay latsabato miafina fa dia akory ny agagana fa lasa tsangatanana tampoka teo indray ilay izy tsy nisy nangataka na tsikaiky ihany moa ny eritreritra hoe hoay raha tonga tao an-tsaiko kely ny hoe izany nangataka mety ho nanahoana ny sary tao fa tsy kilalaon-jaza akory ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ary teti-bola iaina ny tanàna ao anatin'ny taona manontolo no notiniana tao fa dia arak'izay nambaranay miravavy teo izay dia hoe lany ilay izy asa maina ny asa tao anatin'ny 10 andro satria rehefa tiana olaniana izany dia ampandaniana indramiko ilay teny frantsay Clémence Ararynirina hoe toatra ny lasa mpanolontsaina pasoara lalovantsika toatra ny haingo fotsiny ihany inona moa ny votoatin'ny teti-bola 324 iny ny zavatra tsikaritry aloha izany tao anatin'izay dia hoe ampiakarina 2.1 miliara ariary ny vola miditra ao anatin'izany isan'ny heverin'ireo mpanatanteraka hoe hanatrarana an'izany ny fanitarana ny fampiakarana ny etratrano izay mampisy resaka be satria ilay boriboritany 10 hafa izany no kasihana atao anatin'izy ity tsaroantsika tsara ny menimen'ny olona atao boriboritany 5 ny fitarainana d'Alliance be dia be makasika fahazakana nanaovantsika fandarana teto mihitsy any zavatra any fa dia malgré mialatsiny amin'ilay teny frantsay izany na dia eo ary izany rehetra izany izany dia efa ho ampiakarina sy ho ampiaro no fampiakarana io izany ho an'ny boriboritany voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahaenina Clémence Ararynirina izay heveriny eo anivon'ny mpanatanteraka hoe tetika dia ahafahana manatratra nyity fiakaran'ny teti-bola ho an'ny taona 2024 ity Clémence Ararynirina. Amin'ny resaka 11 miliara isika 2.0 miliara ariary ty zavatra fa no mbi ao an-tsainy mpanaraka ny fandarana zao amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe resaka knapo zave zany zavatra any sa ina fa dia izay aloha zany ilay fampiakarana no tapahany mpanatanteraka dia inona ny hoe naninona tsy nasipanitsiana ilay teti-bola ny resaka ianao tena manalilira faralany kasika ilay fampiakarana n'ilay etratrano fanontaniana mipetraka ary mahagaga fa tsy haiko na mba napetraka ny teo anivon'ny mpanatanteraka sy mba napetraka ireo mpanolontsaina miara-dalana amin'ny ben'ny tanànany amin'ny hoe nahafaly ve an'ireo mponina eny amin'ny boriboritany 5 io izany fampiakarana etratrano izany valiny mazava loatra araka ny fandraisantsika teo netsika tato anaty fandaharana izany tsy ny valiny tsy nahafaly kanefa dia amin'izao izany ho an'ny taona 2024 dia hoe hitarina amin'ny ho an'ireo boriboritany 5 hafa izany izay resaka fampiakarana etratrano izay rehefa nisy moa ny fifampiresahana satria na dia tsy nohenona raha ny tolo-kevitra izay noentintsika mpanolontsaina tao anatin'izany dia mipetraka ary voarakitra avokoa ireny atao fifampiresahana izay natao tamin'ireo tompon'andraikitra talista general samihafa eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna rehefa nisy ny fifampiresahana dia izay no niresahana ny amin'ny hoe ampiakarina ilay izy ary ny resaka kajikajy ihany koa moa izany izay nahazendana ihany tao anatin'izay na manalilira faralany amin'ny hoe le etratrano ve tsy efa tokony misy lalàna mamaritra an'izany fa tsy hoe ampiakarina araka ilay ndeha atao hoe fitiavana ty ampiakatra ve ataoko anaty farangisosina izay zavatra izay satria raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra izany aloha tamin'ny tao anatiny le asam-bomera dia hoe le izy izany raha ohatra ka exemple andraisy mihitsy moa le hoe tamin'ny 7 riana ambany fotsiny nisy dia niakatra riana ray ary avy eo lasa niakatra riana roa raha niakatra riana ray ozy izy dia miakatra 100 ny etra dia raha miakatra riana roa izy dia lasa miakatra 200 isan-jato izy ny etra mahazendana ho iaho zany zavatra izany satria ohatrany hoe lasa atao anjamba ny vera zay azo ilazana azy ve le izy amin'izay lafi ny resaka fampiakarana izay ka io raha pitso raha afaka pitso tsy maintsy hitatsika eo satria nanomboka ny volana janoary ny atro teti-bola io dia tsy maintsy hoenitsika eo indray tsy maintsy hoenitsika eto foana ny mety fandraisan'ny olona n'izany fanapaha-kevitra izay noraisiny teo anivon'ny mpanatanteraka izay na manalilira faralahy ao anatin'izay fikitiana na hoe fampiakarana amin'izay etratrano izay satria raha ny fanazavana aloha dia amafisiny izay hoe nambarany tompon'andraikitra teo anivon'ny commune mihitsy ny hoe ampiakarina le izy dia za moa nametraka fantenina amin'ny hoe inona le tena singa entina mampiakatra an'le izy dia
io a resaka etra io zany no isan'ny nambara tao anatin'izay. Miresaka an'le fiakaran'le teti-bola ihany ianao Clémence Rarinirina dia izao ny zavatra mipetraka hoe raha toa zany ny ampiakarina ny vola miditra eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Rariny be nge izany e. Raha ohatra isika mponina, isika mosolo tena ny mponina raha teo raha mitaky asa mivaingana zany amin'ny mpitantana ny tanàna amin'izao fotoana izao. Fa ny anankiray dia izao hoe tsy azontsika laviny ty ary tsy azo odiana tsiresahany ty Clémence Rarinirina hoe raha ohatra ny zany ka hiakatra ny vola miditra ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ao amin'ny CUA dia hiakatra koa zany ny vola omeny commune urbaine Antananarivo ho an'ilay orinasa mampimenimenina ny rehetra ilay SMGD na les sociétés municipales de gestion digitale izay orinasa tsara ho marina aloha hoe tsy an'ny commune manontolo io orinasa io. Raha iverenantsika jerena mantsy ilay fanarahana izay nifanaovan'ny commune urbaine sy ny CUA tamin'ny roa taona lasa dia hoe ny 300 isanjaton'ny vola miditra rehetra ao amin'izany vola miditra zany dia izay vola miditra amin'ny alalan'ny hetra makao amin'ny CUA zany dia ho alefan'ny CUA makany amin'ity SMGD io avokoa. Azontsika tsara angamba le kajikajy Clémence Rarinirina hoe rehefa miakatra zany ny vola miditra amin'ilay commune dia miakatra nge zany totalim-bolan'le 300 isanjato izay mirotsaka makany amin'ilay SMGD. Raha ny fanazavana azo hatrany koa dia hoe efa tanteraka hatreto ny fandefasana n'ilay 100 isanjaton'ny vola azo avy amin'ny parking any amin'ny SMGD. Le 300 isanjaton'ny vola miditra rehetra kosa ozy izy dia lazaina fa io zany mahagaga anahy mbola ao anatin'ilay vanim-potoana teteza mita amin'ilay CUA sy ilay SMGD foana sika hatreto Clémence Rarinirina zavatra anisany miteraka fanontaniana zavatra be dia be any anatin'ny saina ihany koa mantsy izany fanazavana izany Clémence Rarinirina. Izay mihitsy ny marina be ny zavatra tenenao na manalilira faralahy satria mazava loatra fa tato anatin'ny roa taona zany dia tsy maintsy miodidina manodidina an'izay ny ady hevitra izay resahana ny amin'ity resaka vola miditra eo anivon'ny commune ity hoe tsika zany ao ka tsy ho diso fandray fa ny zavatra misy izay azavainay foana ombenombeny dia hoe rehefa nitsangana io resaka SMGD io raha ohatra ka 100 miliara no miditra ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune ndeha atao hoe ao anatin'ny taona anankiray dia tsy ny 100 miliara no oentin'ny commune sady mandony karaha manimpiasa eo anivon'izany commune urbaine Antananarivo zany no sady entiny ihany koa manao an'ireo asa izay andrasantsika vahoaka ny resaka lalana sy ny sisa fa dia ny misy an'io resaka fifanarahana ny rahana tamin'ny orinasa SMGD io dia tsy maintsy animbina n'ireo ambinan'ny commune moa zany amin'ny alalan'ny mpitantana ny commune makany amin'ny orinasa SMGD io araka ilay fifanarahana. Ino moa ady hevitra be io resaka fifanarahana io na manadira faralahy tsy iverenantsika tsony fa isan'ny tondranana io tena anivon'ny fitsaranany amin'ny tsy ara-dalàna izany volam-bahoaka alaina avy any amin'ny paosin'ny vahoaka nefa alefany amina orinasa izay tsy an'ny commune manontolo araka nefa noresahanao teo ihany fa dia izay zany ny zavatra misy ary raha miresaka an'izay ho eo teo ny eo anivon'ny mpanatanteraka zany na ny eo anivon'ny commune amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe ampiakarina ny vola miditra ohatrany hoe zava-poana ihany anie zany miakatra ny vola miditra eo anivon'ny commune fa le vola miditra raha tsy an'ny commune iray manontolo rehefa avy eo fa mbola hanimbinana omena orinasa. Zay le teneniko hoe zavatra tsy azontsika tsy hodiana tsy hita zany fa tsy maintsy resahana ho an'ny mpijery. Nambara teo ihany koa fa hoe tsy nondraisina avokoa ny tolo-kevitry ny mpanolontsaina araka andresanao teo na manalira faralahy dia maromaro ihany tsika no ny teny nandritra n'ireny asam-boamiery ireny satria resahana foana mantsy ity resaka solika ho an'ny mpanolontsaina ity dia ny teny zany tao anatin'ny asam-boamiery maromaro hoe avao re ilay resaka solika ho an'ny mpanolontsaina sy ho an'ny exécutif ho an'ny mpanatanteraka satria misoratra ao io zany dia hoe samy manana ny asiny samy manana ny anitra ho azy na ny rafitra mpanatanteraka na ny rafitra mpanaramaso na ny organe délibérant eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo dia avao io zavatra io rehefa niresaka tamin'ny tompony andraikitra miandraikitra ny resaka fandanimbolan'ny commune dia niteny mihitsy izy hoe aleo fa azo atao zany ozy izy aloha resahana miaraka amin'ny eo anivon'ny trésor zany zavatra izany gaga nefa ny tena fa dia hoe araka ny tatitra izay nataonareo mpanolontsaina moa zany izay niatrika atao hoe nanahoana ny fizotrany tsy nisy resaka an'izany tao fa dia tonga dia hoe io le izy dia alefa dia ataony fifidianana tony mahazatra zay ny teneniko hoe nanatrika ny tena na tsy nanatrika ny tena dia mitovy tsisy valaka ny amin'ny zavatra nisy tamin'ny roa taona lasa ihany nisy tamin'ny herintaona ary tamin'ny herintaona ihany nisy tamin'ity 2022 dia inona moa zany ny zavatra misy fa dia zay tiany ny mpitantana ihany ny atao ao anatin'io commune urbaine Antananarivo.
Manamafilàinam-baratra amin'izay moa hoe mitovy amin'ny fitantanana orinasa Clémence Rarinirina raha ny sary hita aloha hatreto ny fomba fitantanana ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao satria dia izay tiany mpitantana ihany zany hatreto ny ataony izay ny sary hitantsika asa Rahoviana vao tena ho tafapetraka izany atao hoe asan'ny mpanolontsaina zany Clémence Rarinirina satria zany mantsy dia marihana hoe tena noresahan'ny filohan'ny filan-kevitra mafy tamintsika kosa zany tamin'izy nirotsaka teo amin'ny toerana io dia mbola miandro moa ny tena hoe asana Rahoviana hifarana ihany mandahatsy ho atsy tao anatin'ilay iverenako kely ilay resaka fifidianana teo hoe tsy ampy 10 minitra zany dia vita ilay fandaniana ilay teti-bola satria tamin'ny alalan'ny tsangatanana ilay izy tsara ihany koa moa nisy ny zavatra tahaka ireny ho anay manokana efa niady foana izay mirahavavy ny amin'ny hoe atao lalao mazava za manokana zao niatrika an'ilay fifidianana tao Clémence Rarinirina dia tena hoe nanangatanana tsy nandany an'ilay izy ny antony dia arak'izay resantsika zay be dia be ny zavatra tsy mazava ny zavatra rehetrarehetra tiantsika nantsiana nananatsarana betsaka ny tsy nampidirina dia eo zany ianao manontany tena hoe dia ahoana moa zany dia inona moa zany ny antom-pisiko zany fa dia zay alefa eo dia natao olaniana marina fa tsy nandresa ilay hevitra hoe tsy fa za kosa dia nijoro hita ampahibe maso fa tsy mahamenatra ny mijoro amin'ny foto-kevitra izay hijoroana ka everiko na tsara zavatra iny nahitana hoe manahoana marina ny tena ao anatin'ny sain'ny mpanolontsaina tsirairay avy satria tsika miresaka hoe Rahoviana vao hipetraka ny asan'izany mampanolontsaina dia manampy be dia be amin'ny firosoana izany fametrahana ny asan'ny mpanolontsaina izany ny zavatra tahaka ireny aloha zany ahitana ny hoe zao ny tena fizotra ny atao anatin'ity filan-kevitra ity Clémence Rarinirina. Naizana zany te hiresaka kely any namana lera farany resaka kajikajy ny fotoana mantsy rehefa niakatra tamina fandaharana tamin'ny fahitalavitra tsy miangana dia niteny hoe le resaka taxi moto hirery no hanitsilany raha tsaronao dia vetivety eo rehefa nandeha le session farany teo na le fivoriana tsy ara-potoana izay natrehantsika talohan'ity fivoriana tsy ara-potoana ity dia natao misy tsilany anankiroa tao zay teneniko hoe misy miaina aloha tsika aloha zany aloha zava-dehibe zay faharoa manarakaraka izay noresahantsika foana ihany koa rehefa manao ny serasera isika ny amin'ny hoe maninona tsy atao tsangatanana fa atao vaty miafina foana dia tsy haiko aloha na hoe io fa Clémence tsy tonga dia alefaso angakaigny araraka ny tena hoe 10 minitra dia vita fifidianana dia iny fa dia natao fifidianana dia ohatr'izay foana zany le zavatra misy hoe tsara aloha le hoe miena fa ny zavatra mampalahelo fotsiny dia mieny vilana be mieny vilana ho iaho satria lasa entina anatsarana endrika fotsiny le izy zany hoe misy fiatsaram-belatsy ihany ao ambadika le izy dia hoe manomboka izao zany dia aza miteny tsony hoe tireriny tsy lany fa nisy tsy lany koa tao ohatr'izay zany le izy najana zany iverenantsika le resaka budget primitif teo dia iny moa zany zao no nolaninay farany amin'ny resaka budget primitif ao anatin'ny ity mandahanay ity zany amin'ny mpanolontsaina ny tanàna tonga ny mandat manaraka dia fa fitantanana be ny tanàna vaovao indray no miandry sy ho mpanolontsaina vaovao mbola tsy fantatra ny hoavy na manalilira faralahy kinona amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy ho amin'ny toeran'ny mpanolontsaina intsony koa isika tsy fantatra tsy ho amin'ny toeran'ny be ny tanàna koa be ny tanàna dia za manokana teny ary mino fa mikevitra amiko ianao na manalera farany amin'ny hoe satria mantsy mibe ny tanàna ankehitriny mbola hirotsaka izy aleo irariana sony ny mety andimby rapizo satria tsy iraritsika ratsy kosa ka isedra ny zavatra sedraitsika ohatran'izao raha mbola lany andriamatoa be ny tanàna izay mbola mitantana ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy iraritsika ary tsy aniriny isedra izay ampitondraina ny olom-boafidy amin'izao fotoana izao toy ny zavatra misy tao anatin'ity mandat ity inona moa ny zavatra misy raha iverenana fitoriana veny tsy natrehana ny resaka teo vahintsika hoe ny zavatra tena tsy tiako izy anankitelo dia miatrika fitsarana ozy izy dia ny makany amin'ny hôpitaly sy ny sisa fa dia zany zavatra zany dia nosedrainay olom-boafidina Antananarivo tsisy nanapohana zany mihitsy raha nanapa-kevitra ny hirotsaka tamin'izany fotoana hoe hirotsaka ianao ho an'ny tanàna sy ho an'ny vahoaka fitsarana no hitanao tsy indray mandeha tsy indroa imbe dehibe ao anatin'izay ka tsy irary sika ny ompandimby antsika rapitso ny mbola hisedrany zany satria mila pahafantarina ny olona ny zavatra nosedraitsika mbola sedraitsika hatramin'ny androany volana septambra 2024 ny amin'ny hoe tsangan'olona le mpanolontsaina misy zavatra asiana andaniana fotoana ny mpanolontsaina hoe mivoria ianareo manaova proposition miresa mikaonando ahoana niterena zany samy miketriketrika tonga ny fotoana ienona amin'izay le asa izay natao
nolanina tsy nasipatsiana tetibola zany ny zavatra reanao anatin'izay ka mampalahelo zany zavatra any ary za de tena mirariny tsy iverenany zany itsony ao anatin'ny efa taona manaraka manomboka amin'ny 13 na manlira farala satria tsy mety ho an'ny tanàna tsy mety ho an'ny vahoaka ary tsy mety ho an'ny olomofidy ny zavatra tahaka zao marina tsy misy okianina zay vombaranao Clémence Ararnirina ny teny manao te hoe inoko fa iombokevitra amiko fa de miombokevitra aminao mihitsy ao anatin'ilay faniombokevitra fa zao fotsiny any tsindriko dia ampamaranana ny fotoanako efa mandeha any kanefa tsy aritry ny sy teny hoe iza kosa aloha ary mino fa iombonanao hevitra amiko ihany koa ty Clémence Ararnirina de resy lahatra hoe mijery ny mponina Antananarivo de rehefa mijery ny mponina Antananarivo de ahayakalesona ny mponina Antananarivo rampitso rafaka pitso ary indrindra tsy hoe aka lesona fotsiny fa handray lesona ary ampiatra lesona raha misy mantsy ny sehatra ahafahan'ny mponina sy ny vahoaka madinika maneho ny heviny sy ny mahizy azy de ny fifidianana miandry rapitso rafaka pitso ka hoe ianao hoe tsika tsy mirary hoe iza no akaizana iza no lasa inona fa nirariana de mba tsy aina zay ny ainanay nandritry n'izao feptom-piasana 4 taona zao zay andimby eo satria ny fangararan'ny fitantanana ny tanàna no tanjona de veriko fa tsy ny fifampitoritoriana sy fifanenjehana lava fandraisana ho fahavalo fandraisana ho fahavalo no entina hitantanana ny tanàna de antenaiko fa tena vahoaka endriny vahoaka ny Antananarivo vahoaka isaina sy andinika akalesona tamin'ny zavatra rehetra zay nitranga tao anatin'izay zavatra rehetra no resantsika teo zay Clémence Ararnirina ya de zay ngamba ny hoe tsika mamarana ny fandarana manalira farara ka nyteneninao teo efa lasa de lasa ny fotoana anao kokoa kely farana zanaty zany satria ny fotoana nandeha bus mandeha bus foana moa matetika fa de gaga ny olona any ambony bus na manalira farala hoe zavy hony io ohatratra zay zany fijery ny olona atsika na manalira faralany amin'ny hoe rehefa miseho telety fo de tsy mandeha bus fa de tena mandeha bus zay sy na manalira farala mandeha tongotra mihitsy satria fanatanjahantena koa tsy azo tsy maintsy atao ihany eny tsefan eny ny tiako tenenina aloha atreto na manalira farala ary ampitaitsika ampijery be de be ny mankasitraka atsika ny ao anatin'izany marina fa sedra ny ainatsika fa ny zavatra rehetra koa nataon'Andriamanitra ahoana moa le fiteny zay ao anatin'ny baiboly ataon'Andriamanitra miara-miasa aso zay indrindra ka ny tiako tenenina hoe manao kokoa an'ireny olona be de be izay gaga sy talanjona ary tena hoe nankasitraka na izany sy nankahery atsika na manalira farala be de be izy ireo tsy voatanisy eto fa de mankasitraka nareo rehetrarehetra ny amin'izany fiarahanareo mientana aminay manoloana n'izao zavatra izay misedrainay satria hatreto zany aloha de ino ny teti-bola de fa mitoy ihany zany ny afindrafindrao anatin'izay fa de zay tiany ihany ny ataony ao anatin'ilay izy fa mpanotsaina zany de tony mazatra atao haingo-tsehatra ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo Atrio ny fandarana tsy aritra ihany ngamba tsy adiso aho mba hanao kompatanina manokana andreo mponina teny amin'ny fokontany Volosarika omaly niona mivantana teny mankasitraka feny fa voarainay aty ampody koa ny fankasitrahanareo sy fankaherezanareo anay miravavy ary dia zay moa ny antom-pijoroana kanefa moa efa tao anatin'ny fosiny saina ny ijoro maika fa misy mamporisika sy miteny hoe toy izy fa mety ny lalana izoranareo de veriko fa tsy diso lalanytsika Clémence Ararnirina lava de lava ny fandarana fa mino fa nafinaritra anao antenainay fa ho avy eona hiaraka aminay ato anaty fandarandray anao amin'ny herin'izay roa kosa mametraka ny mandram-piona aza misalasala miantso ny larana finday raha te hifandray mivantana aminay mandram-piona tompoko kilasy tompoko vavy veloma tompoko